Miaraka hanomboka ny fotoana isika ka hamaky salamo. Miderahan Jehova miantsoany anarany. Atao fantatra any amin'ny firenena ny asany. Mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony. Atao voreareanareo ny anarany masina, aoka hifaly ny fony izay mitady any Jehova. Andeha aritsika hiara-iombom-bavaka. Ry Andriamanitra rainay tsara indray izany an-danitra eo. Velom-pisaorana anao fonay noho ny fitahiana lehibe izay atobako ao amin'ny fiainanay indrindra amin'ity andronao masina ity. Mamelany elokay Jehova ô, sasao izay ho afa-keloka. Petrakay manontolo eo am-pelantananao indray ity fotoana ity. Manatre izany fotoana izany, aoka fanahinao hiasa aminay tsirairay avy. Tahio ny tokantrano tsirairay avy, izay rehetra mandray izao fandarana izao, dia androtsaka ny fitahiana ho azy ireny ianao. Raha misy tsy salama Andriamanitra, ianao hiditra an-tsehatra, hanasitrana ny tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Araka izany ry mpeny malala dia mahafaly anay ny miarabantsika miendrika miramirana indray amin'ity tolakandro ity, dia faly miarabantsika ihany koa izay manaraka mivantana antsary ny fandaran'ny radio Oasis online mivantana eny amin'izao teboka efatra. Ya, faly miarabantsika izay terminada Vatsoa, Volasoa, Fifaliana, la Franco, ary manasany Vatsoa avy hatrany mba hitantara amintsika mianankavy ny mety hoendriky ny fandarana amin'izao tolakandro izao. Mandroso Vatsoa, ahoana ny endriky ny fandarantsika amin'ity tolakandro ity? Ye, misaotra indrindra Alain Franco ny fandarantsika dia somary avaka kely no mahazatra. Androany isika dia anana loha hevitra manokana momba ny fahasalamana, satria moa efa tena mianaka be ity aretina izay iarahantsika miady ity ny coronavirus zany, dia iresaka bebe kokoa momba ny fahasalamana isika. Dia anana vahiny manokana tsika androany dia ho atolotry Volasoa eo moa zany vahintsika manokana izany dia isy tantara ihany koa androany izay mahakasika an'izay fahasalamana indrindrindra ny coronavirus izay dia any amin'ny farany angamba ny Alain Franco no tsika le tantara sa ahoana, dia azadino zany fa mbola misy tantara. Dia ao anatin'izay koa isy teny soratra masina ho zaraina amintsika mba hampahiry antsika. Ao anatin'izany koa moa ny hira moa tsy adinontsika. Leliary. Manasa ny Volasoa izay Androsoa ampiditra amintsika ny fandarana izay arahana amin'ny mpitsabo manokana. Eny ary ny vahintsika androany dia ny dokotera Andriadina, ka andeha ho asaintsika avy hatrany izy Androso, ary isika kosa
andeha anaraka sy hainy tsara ary ankatoa izay resaka ho ampitainy amintsika. faly a miaravantsika rehetra manaraka mifandarana natao amin'ny radio azisy amin'ny tia folakandro ity. Ny namanareo docteur Andretina no hitondra ny fandarana ara-pahasalamana amin'izao folakandro izao. Androantsika dia iresaka manokana ny antsoina hoe coronavirus izay efa fantatsika loatra izany. Nahoana moa? Satria dia efa loza mitatao izy ity. Manerana tokoa indrindra rehefa amin'ny faritra Analamanga manokana no resahana dia betsaka ny olona izay mitondra izany tsy mikaretina izany. Ary tsy afa-miala amin'izany isika vahoaka adventista mety ho ihany koa tsika satria dia tsy mifidy olona, tsy mifidy saranga, tsy mifidy tokom-pinoana, tsy mifidy fananana ity aretina ity fa mety ho voa avokoa ny olona rehetra. Ary misy efa voa aza moa ny namantsika sasany, misy ihany koa ny mety efa nidozana fahatesana mikasika izany aretina izany, ka hanampy atsika mba tsy ho tratra azy aretina izany no tena ampy ty fandarana ity, ka aleo soroka toy izay mitsabo. Ary mieritreritra zay fa aorin'izao fandarana izao dia hitondra fahalana betsaka ny amin'izay tokony atao sy ny amin'ny fisoroana izay tokony ho atao isika amin'ny fandarana ity. Inona ary ireo antony mety mahatonga ny olona ho tratra ny aretina? Misy zavatra anankitelo resahako. Voalohany dia noho ny tsy fahampian'ny fahalalana mikasika an'ilay aretina ilay fahavalo, ka sarotra ny miady aminy. Rehefa tsy fantatrao ny toetoetry ny fahavalo izay iadivanao dia mazava ho azy fa tsy maintsy ho resy ianao. Tsy hay tsara hoe tahaka manahoana moa ny tena tsy pireny amin'izany ka mahatonga an'ireo fitandremana kely fotsiny ny famantarana dia mety hahatonga anao hahazo an'ilay aretina. Ary ny fahatelo farany dia zao hoe misy olona tsy resy lahatra na tsy mino mihitsy aza hoe misy ny aretina izany. Ka vokatr'izay dia zao betsaka ny goragora, betsaka ny zavatra tsy fantatra nentina azahoana azy, ary tsy fantatra tsara hoe inona ny tsy tokony atao, inona ny tokony atao amin'ny antsipiriana, ka antony mahatonga zao zavatra mianaka be eto amin'ny firenentsika izao. Izahay amin'ny mampitsabo anay dia sa mijoro avolombelona aminareo fa atao anatin'ny herinandro mahery kely teo zay dia isan'andro dia mandray olona izay mitondra izany tsy mikaretina izany ka misy izy io, ary misy tamin'izy ireo moa mamparelo fa dia nodimandry izany. Zavatra efa fanao ao amin'ny baiboly ihany izany zavatra resantsika izany, satria planin'Andriamanitra mihitsy izy io. Rehefa andeha hiady hanafika ny tany Kanana ny zanaka Israely dia N'Andriamanitra naneraka mpisafy tany i Mosesy 12 lahy, hitantsika zany amin'ny nomero 12, ka izao voalaza hoe Mosesy dia naneraka ireo hisafy ny tany Kanana, ka nao tamin'ny hoe miakara any amin'ny tany atsimo ianareo ka miakara any amin'ny tany avono, dia izaho ny toetoetry ny tany, ny olona monina any na mahery na osa na vitsy na maro, ny toetry ny tany itoerana tsara sa ratsy, ny toetry ny tany lonaka sa manahoana, mandry anday ve le olona, ny toetra anday sa any an-tanàna. Ny fahafantarana izany na dia fantatra aza fa Andriamanitra no hiaro sy hiady dia ny ilaina izany tsiprin-javatra izany. Ary tsy anadazanao izany ny amin'ity ady ny coronavirus ity, fa andeha ataontsika hoe tahaka ny mpisafy tany alefa zany ny tenako androany, dia nambara amintsika ny toetoetrany sy ny pitsopitsony mba hahafahantsika miady miaraka amin'Andriamanitra ny amin'ity aretina ity. Ka hoderentsika miandalana ary ireto zavatra ireto. Voalohany dia manao namarina moa
no tena fisonjanyretina izany indrindra am'izao misy atsika izao. Rehefa manahoana zatra mitranga de efa azo eritreretina fa tratra ny coronavirus indrina iray. Ahoana fomba fifindrahana? Io ihany koa dia tena ilaina fantatra ny tsipiriany a, satria io mihitsy ny mahatonga anazy miparitaka. Inona reo zavatra mety mamono no hoe ny produit ampiasaina mba hamonoana ny coronavirus, ary faevana de hoe fisorohana. Ahoana avy ny fisorohana amin'ny tsipireny majinijinika zay tokony ho atao, ary amin'ny farany a de resahantsika hoe inona avy ireo sakafo zay mety mampitombo a ny hery fiarovana, reo tsontsika hoe sakafo ara-pahasalamana. Eny ary hozarantsika voalohany a ny fomba fisehozan'aretina izany. Amin'ny akamaroany ny olona zay tratra ny aretina ety a dia mitondra natsoina hoe ilay forme légère na modéré, zany hoe tsy de mafy loatra, ary matetika de tsy sitrana ho azy, tsy mila miditra hôpitaly a ny olona iray. Tsara marina fa misy ny antsoina hoe période d'incubation, zany hoe io dia fotoana zay manomboka amin'ilay nahazahoanao an'ilay tsimokaretina ka hatramin'ny fitranganana fisehoan'ny signe na ny famantarana fambara voalohany aretina aminao a, de zay antsika hoe période d'incubation. Mandritra fotoana io zany de tsy mahafazo ny olona mitondro na tsy na vo na tsy vo eo amin'ny 5 na 9 andro eo a, na mety atratratra amin'ny 10 andro a indraindray, ary tena mamitaka tokoa izay. Rehefa mitranga indray le aretina dia ireto mizatra anankitelo izay a tsy maintsy hita eny amin'ilay olona eny. Voalohany a de ny hafanana, mafana lay olona, mahatratra mihoatra ny 30 degré ka hatramin'ny 20 degré any mihitsy a ny hafanan'ilay olona, fanaviana zany. Ny koa maina ary a ny farerahana, ireo aloha zany de iraisan'ny rehetrrehetra, antsoina hoe symptôme fréquent zany izy ireo. Fa misy amin'izay ilay mampiavaka azy manokana, de rehefa fantatsika rehetra, tsy maheno fofona ary tsy maheno tsirokanina. Ny antony mantsy de satria miditra amin'ny orona na mivava ilay tsimokaretina, ary eo amin'ny orona ao muqueuse ao zany a misy ny antsoina hoe récepteur an'ireny fandresana tsirokanina sy vovokanina ireny zany a, dia mampita azy amin'ny ati-doha. Ka rehefa ao izy no voalohany a, de zay mahatonga hoe olona tsy vony sery, tsy vony gripe, tsy mievinevina, tsy mitsotsorika ranondelo a, nefany a tonga de tsy maheno fofona avy hatrany. Ka iny zany tena am'izao de tonga de matetika zany ary mazana rehefa zay mitranga de fa ao zay a lay tsimokaretina. Misy ihany koa ny manakotsako, io moa le atsika hoe courbature, indrindra ny lamosina zany, mitaraina marary lamosina be daholo le olona, ary raha ny aretinam-doha ihany koa izany. Misy moa ny sasany zany a mety hoe misy areti-tenda, mety misy ny sasany tratra areti-pivalanana, mety misy a tratrany hoe raha tany amin'ny maso ny dirany a dia tratrany conjonctivite na hoe karazana areti-maso a, ary ho zazakely a de mety misy a fivoahana aretina ny amin'ny hoditra, karazana éruption zany na reny mibotsimbotsina ireny. Izay le atsika endrika forme modéré na ny amin'ny ankapobeny a mbola tsy mahafaty ilay zavatra izay. Fa misy a ny antsoina hoe symptôme grave, na reo hoe fambarana aretina zay tena efa grave zany, haitsika tsara zany grave zany. Io a de matetika mitranga amin'ny andro fahavalo, andro fahavalo taorian'ny fivoahan'ny fambarana aretina voalohany. Ary eo zany tena mila mitandrina ny olona fa fito eo matetika ny maty le olona, ary matetika raha tsy maty eo le olona de tafita ihany izy a am'izay izay. Satria amin'ny voalohany indrindra zay haitsika rehetra de antsoina hoe fahaseporana na ny syndrome de détresse respiratoire aiguë, izay ny filazanay mpitsabo azy. Ka io fahaseporana io a rehefa jerevana ny karazana antsoina hoe ny saturation na ny apetsahany oxygène any amin'ny rano le olona, de midina ambany dia ambany a no ny tokony a ho izy. Misy ihany koa ny endriky ny ataony hoe forme grave ty a, de zao
mahatsiaro marary ny tratran'le olona ka manahitaina be any amin'ny tratrany ihany. Rehefa zay mantsy mitranga dia ahina zany ny sy ny antsoina hoe embolie pulmonaire. Ity embolie pulmonaire ity karazana vaingan-draha zay manefina ny alalan'ny raha any amin'ny fo any amin'ny artère pulmonaire zany, dia mahatonga anio douleur na io marary be io, ary mahafaty ihany koa ao anatin'ny fotoana fohy izany. Misy ihany koa ny tsy sahirana rehefa miteny, olona miteny ara-dalàna izao dia miteny izy tapatapaka indray ny feony, de tsy afaka miteny ara-dalàna tsara, nefa olona tsy maninona izao. Ary ny faefatra dia mety sahirana ny olona rehefa mandeha, na mety alemy mihitsy aza, mety hitrangany antsony hoe AVC koa mantsy amin'ity coronavirus ity. Ho an'ny mpitsabo namana, atsika zany karazana hoe rappel zany, dia misy ny antsony hoe signe de gravité zay tokony ho fantatra. Rehefa latsaky ny 90% ny saturation en oxygène, SPO2 zany, fréquence respiratoire plus de 22 par minute, fièvre plus de 40 degrés, ary ny tension artérielle inférieure à 90 mm de mercure. Rehefa manao radio cœur poumon na manao scanner dia mahita opacité infiltrative bilatérale. Rehefa ireo no mitranga, ho antsika mpitsabo zany, dia mailomailo fa efa signe de gravité izany. Ary amin'izao vampona atsika zao zany dia tokony hanina 7 km dolidoly amin'ny mpitsabo rehetra, satria io ny ahafahana mahafantatra hoe aiza ho aiza ny saturation oxygène ny olona na ny habetsahana oxygène ao amin'ny olona, satria misy ny antsoina hoe karazana mamitaka ny hypoxémie heureuse, izay le olona tsy maninona fa ohatrany hoe redreraka fotsiny, nefa ny saturation oxygène efa ambany any amin'ny 60 any, dia adiny 3 monja olanan'iny dia mety ho faty le olona amin'izay fotoana izay. Tsara marina ihany koa fa misy ny antsoina hoe cas asymptomatique, zany hoe tsy ahitana sotraretina. Raha matanjaka be zany ny hery fiarovany olona anankiray, izy mitondra le tsy mikaretina, ary ny tena dia zao mamindra ihany koa izy, kanefa izy dia tsy misy fisehoana sotraretina eny aminy. Ary ny fantatra araky ny fikaroana izay tao dia zao ao anatin'ny 20 andro ilay olona izay vao afaka tao aminy tao ilay virus, nefa anatin'izay dia mamindra izy. Tsara ho fantatra ihany koa zavatra anankiray ity, ny antsoina hoe fambara mialohan'ny fahaseporana, antsoina hoe signe avant-coureur du syndrome de la détresse respiratoire. Inona izy ireo? Rehefa reto mitranga zany dia mailomailo fa mety ho sepotra anatin'ny fotoana fohy le olona. Voalohany rehefa tsy misy fiatsarana mandritra ny 7 andro herinandro zany reo signe rehetra resantsika tany aloha reo, amin'ny fahavalo andro dia mbola mipersiste ny fanaviana le fièvre zany, miamarary be ny vanitaolana sy ny lamosina, ary miareraka be le olona, tsy mety atory izy. Raha sendra misy dokotera mijery n'ilay saturation oxygène dia efa latsaky raha voalatsaky ny 90% ilay oxygène any amin'ny rany, dia efa ho avy tsy ho ela zay ny fahaseporana. Ka tsara ny amantarantsika izany rehetrarehetra izany, satria raha vao tsy fantatsika izany dia mety atoritory na mandromandro manana retina ny anankiray, ary raha vao mitranga ireo fambara rehetra resantsika rehetra teo ireo dia avy hatrany dia manatona mpitsabo fa azo atao tsara ny mbola mikarakara sy mitsabo izany retina izany amin'io stady izay nambarantsika teo aloha io. Andeha reo jerentsika indray no hoe manahoana fifindrahany ity tsy mikaretina ity. Telo ihany. Hatreto aloha dia fantatra dia hoe vava, orona, maso. Ireo ihany no toerana zay atafidirana amin'ny alan'ny pitodrora, tsy ranoka avy amin'ny olona izay nievina na nikohaka,
ny tanina zay nitondra lay virus, tanina maloto zany zay nitondra virus ka lasa ny anatin'ny vava na ny orona na any amin'ny maso. Izakiny ihany koa dia aza adiny fa ny fitaovana de tena mampiditra azy ity, ary zay nahatonga antsika nao fandarana ity zany hoe misy ny zavatra tsy adinodino, ohatra hoe lakle zay mitananao famohanao trano iny, famianao fiara iny a, de mety mitondra azy koa ny robinet amin'ny rano, ny poignet-baravarana, ny seza anatin'ny bus, taxi be, ny telefona ampiasainao iny, ny stylo, ny solomaso, ny aro entinao miantsena iny na plastika iny na indrindra plastika moa zany tena mitazona be azy ity, izay mipetapitana amin'olona maro a, dia fomba anankiray zay ifindran'ilay virus avokoa zany. Ny akanjo fampikasoka tamin'ny olona izay misy a virus, ary vitantsika ny amin'ny fisorohana moa zany hoe ahoana daholo ny fomba anaovana zany rehetra zany. Ny kiraro na ny kapa zany mandeha eny anarabe eny ianao, mandeha andalana eny a, mety nanitsaka reoka, nanitsaka rorana, nanitsaka lerin'ny olona zay misy izany. Ny sakafo ny raisiny tanan'olona maro zay mety nisy virus nandalo, ohatra hoe mofopaina ohatra, ny fitaovam-pisakafoanana ny fanimbiasana, ny kaopy, ny vera, ny vilia, ny sotro, zay reny zany. Ary indrindra ny vola dia tanan'olona maro ny fandimy tamin'ny volany ary azo antoka fa mitondra virus izany. Fa ohatsindrintsika manokana eto a, ny amin'ny hoe eny amin'ny rivotra ity a, dia zavatra anankiray zay fomba anankiray zay tena mety na mpianaka be azy, satria dia velona adiny 3 a eny amin'ny rivotra ny coronavirus, araky ny fandiniana nataon'ireo manampahaizana amin'ny alalan'ny reo tsiranoka zany na ireo pitidrora avy amin'ny olona zay nikoaka na nevina na nyresaka, indrindra nyresaka zany. Efa miresaka ianao a, na tsy hita maso ary, fa raha misy microscope zao mijeryjerevana ny hoe ny pitipitika rora zay olona miresaka reny a, de tena ohatran'ireny zavona reny zany. Ka araky ny fikarohana azy natao a, dia fantatra fa ny olona ray izay miresaka ao anatin'ny 10 minitra dia mamindra microbe na virus asany amin'ny 1 alina moany no afindrany. Ireny rivotra rehefa ohatra hoe mamafa trano ny olona ray zany ka nisy virus tao dia tsingevany amin'ny rivotra izy iny, na eny andalana fiara mandalo ka tsy nanao masika anao ohatra de mety nitroka an'le izy, ary mitsingevana mantsy ireny ny rivotra hoentin'ny vovoka, de iny no mitondra azy. Hotevantsika eny amin'ny fiarovana mantsy zany izany rehetra izany rehefa avy eo. Ny zavatra fahatelo hotevantsika indray de izao: inona avy ireo produit na hoe agent na hoe ireo zavatra zay mety mamono ny coronavirus. Ny coronavirus dia karazana protéine izay misy foniny menaka, antsoina hoe phospholipide zany. Ary io karazana menaka io de tena sensible na hoe mora matiny savony. Soa ihany zany fa mba zavatra mora azo, mora hita de efa mahafaty azy. Savony de tena miasa mahafaty azy. Ny alcool 70 degré, ny alcool latsaky 70 zany tsy azo antoka hoe bota kely na sambo na reny roma reny na whisky ohatr' zany de ndao misotro an'tena nga de maty le anany, tsy misy filazana an'izany. Ny oxygéné ihany koa de mahafaty azy. Ny eau de javel de mahafaty azy ihany koa, ary ny composé de chlorure d'ammonium zay ampiasaina moa zany amin'ireny hoe famendrahana fanafody ataon'ny fanjakana reny dia mahafaty azy ihany koa. Ny savony aloha ny tena azo antoka indrindra, tsy mora atao indrindra, zay tena fahavalo tsy fahavalon'ity coronavirus ity, satria dia ao anatin'ny 20 seconde monja dia maty ny coronavirus, satria rava ilay foniny menaka iny zany ipotratrany savony. Ny eau de javel
io koa de mora azotsika ampiasaina ary oatoratsika zany hoe ahoana fampiasana dejavel le raha dejavel pur any amin'ny magazay ve satapoana tahaka manahoana moa izy io de zao zany a no fomba ampiasaitsika zany a atoratsika mahafaty ny coronavirus voalohany de zao jereo tsara le tavoangy zay vidinao ny magazay fa misy ny antsoina hoe eau de javel 10% de misy ny 12% izay matetika ny magasin zany ka raha 10% no ananao dikan'izany a ray litatra amin'iny eau de javel iny a de tokony mitapoka 10 litatra raha ohatra ataonao kaopy moa izy zany de ray kaopy zany de mitapoka rano 10 kaopy raha lay 12% ray a de mitapoka rano 9 litatra de ray litatra amin'ilay eau de javel na hoe mampiasa rano eau de javel ray kaopy ianao a de taponao rano a 9 kaopy tadio tsara zany fa tsy hoe eau de javel ray sotro a de ataonao anatin'ny rano ray so de inona nasanao trano nanao anasana zavatra tsy mahafaty azy zany fa lay nresantsika teo zany averikondray mandeha ray litatra miampy 10 litatra raha toka 10%, ray litatra miampy 9 litatra rano ny ampiana azy a raha toka 12% no misoratra eny amin'ilay tavoangy iny. Misy ihany koa ny gel désinfectant na hoe gel hydroalcoolique moa zany izay ampiasaina ankehitriny. Iny dia ampiasaina rehefa tsy afaka misasa tanana amin'ny rano savony ianao. Ny tena tsara zany aloha de ny rano savony ihany fa indrindra ampiasaina izy iny any amin'ny toerana izay tsy ahafahanao zany mameta rano savony ka tsara kokoa zany aleo manao karazana mandany vola kely tsika zany mitondra gel any anaty paosy any, anaty poketra any, anaty kitapo any ka ampiasaina izy iny eny amin'ny toerana ohatra hoe any anaty fiara, any amin'ny birao, rehefa mikasika vola ianao ohatra mikirakira vola na nandray zavatra ohatra hoe nandray poignée mbaravarana ianao nandray zavatra itanao hoe efa nikakasinola maromaro izy ty tsy fantatra na manahoana ny fisiny virus amin'izy ty de tsara foana tonga de asina n'lay gel de mba mahazo antoka zany hoe ny gel zany de tokony tsy misaraka amin'ny olona am'izao misy atsika izao raha toka hivoaka ny trano ianao dia ataovy tahaka anjara anankiray aleo tsy mitondra telefônina toy zay zany tsy mitondra gel raha hivoaka ny trano ianao ka azadino zany zay mividy zany kely fotsiny nge de ampy gotiny kelikely de efa ampy kosehana tsara ny tanana de maharo de ny zavatra izany. Misy anankiray ihany koa zay mety tsy niresahana loatra izy ty kanefa ho resahana ihany dia ny rayon ultraviolet na ny tanamasoandro. Ny rayon avy ny tanamasoandro na misy moa zany izy ireny amidy mihitsy karazana tuba zany zay zao de mampiasa an'izany anaovana sterilisation ny trano, sterilisation ny fitaovana zay ampiasaina ary mahafaty ao anatin'ny 2 segondra monja ny virus. Ny coronavirus ihany koa dia maty ny hafanana ka hafanana 56 degré zany hoe 20 degré eo dia ao anatin'ny 20 minitra de maty izy. Raha hafanana mihoatra ny 80 degré de 80 degré dia 10 ka 30 minitra de maty ny coronavirus. Ary izay nambarantsika hoe ny mahatonga ny hoe rehefa mafana ny andro na ny amin'ny tany mafana ka tsy mandaitra loatra ny coronavirus, tsy mahery loatra izy de no lay fisiny ultraviolet be dia be amin'ny fotoana iny fa tsy le hafanana koa satria mila hafanana ambonimbony zany. Mila ampangotrahana zany ny sakafo, mila sakafo mafana foana zany. Azo antoka zany fa raha sakafo nandrahoana vao mafana dia tsy misy coronavirus. Ary izay tsy de mampitombo loatra koa indraindray hoe misotro rano mafana de maty ny coronavirus satria tsy zakatsika ny hafanana 80 degré sotrona izany fa kosa ny rano mafana kosa nefany dia mampitombo ny hery fiarovana ao amin'ilay olona ary raha mangatsika fampiena ny hery fiarovana amin'izay lafiny zay ny rano mafana fa tsy
amin'ny hoe mahafaty azy ny afanana ambanimbany. Ranmangotraka-ny memy tsy azo iodivirana eo ny nofono malemy mitady famikirana resufazavelytoky avotra fatsy amina sakaminoa hatsapa fawaminao ny fiainana Jesu tajamyavery tatanunao tokony mahery yanawilelyanino azy tokina aminizao fiainanizao eny mety ovarina tsy afatsiaro itony anao odario itodikary tsy anatino ananao Jesô ampianaroa halala vaminao ny fiainana Yesu Jesu tajamyavery tatanunao tokony mahery yanawilelyanino azy tokina tsy rany
zao ndretsika dia resaka mikasika ny atao hoe fisorohana. Ary ity no zava-dehibe indrindra ny ity fandaharana izay ataontsika androany ity. Voalohany dia ny fanasana tanana amin'ny rano sy savony. Efa haitsika izany zavatra izany, fa apatsevina fotsiny hoe asio rano foana eny amin'ny varavarana. Rano sy savony ahafahana manasana tanana mialoha ny hiditry ny trano. Isaky ny avy mandray zavatra izay mampiahiahy, isaky ny avy mikasika na mandray vola ianao, dia tokony ho fahana amin'ny rano-tsavony na eau de javel na alcool na gel hydroalcoolique ireny vola ireny. Tokony hivatsy gel isika any aposy any araka ny nambarantanintsika teo aloha, ka ampiasaina avy hatrany raha misy zavatra mampiahiahy amin'izay tokony ho sasana izany. Ny faharoa dia ny masaka. Ty ihany koa dia ataoko fa anisan'ny antony iray lehibe izay mety namparitaka betsaka ny coronavirus teto Madagasikara na teto andrenivohitra, dia tsy fahaizan'ny olona mitondra masaka na fanaovana kitotoa an'izany. Ny masaka dia aro vava sy orona, tahaka ny antsika misary eo dia saromana tsara ny vava sy ny orona. Tsy azo ampidinina mihitsy raha vao mivoaka ny trano ianao zany, dia tsy miala intsony iny raha tsy miverina indray miditra ny trano ianao. Tsy azo esorina rehefa mitelefona. Tadasan'ny olona mantsy rehefa mitelefona dia ngao matahotra ny hoe tsy ho fantatra ve ny feony sa mety tsy ho eny tsara dia esorina izy iny. Tsy azo esorina ny andalana na dia tsy misy olona azy. Io ihany koa dia matetika mazana rehefa mandeha andalana ny olona anankiray dia rehefa jerijery anosan'ny mangingina tsisy olona dia asorina. Neo mety misy fiara tampoka mandalo mampiakatra vovoka avy any mety mitondra virus dia mety ho voy izy. Ary soloina isaky ny adiny efatra. Zany hoe tsy azo anaovana mihoatra ny adiny efatra zany ny arovava na ny sorona na ny masaka izany. Ny fahatelo dia fanajana ny elanelana ray metatra farafahakeliny. Eto dia manana tsara hoe farafahakeliny, fa tsara koa zany na lavitra mihoatra an'izay azy, satria rehefa mikohaka na mihevina olona anankiray dia mety hihoatra an'izany ny halaviran'ny fandehanan'ilay pitidrora na pitika tsiranoka mety handeha. Rehefa miandro bus ianao, satria ho avy fotoana izay mody andrasantsika bus dia ajao ray metatra io. Aza fampisisisika aman'olona hoe tsy tafitra dia misisika makao, fa iny ianao fampikasoka amin'ny olona iny dia anisany. Ary mety ho azo eritreretina fa rehefa nanao ny karazany biby de confinement tao kely teo ny fitondram-panjakana dia nandeha ny bus akoatra ny hoe misy fanajana hoe mbola manao 5 dia fampisisika tsy voahaja mihitsy ny ray metatra, dia anisany mampifindra azy izany. Rehefa mividy zavatra ianao na ny magasin na ny épicerie na ny tsena dia aza miditra makeo akaiky ny olona mihitsy raha mbola misy elanelana mifanisika makao amineo fa ajao foana ny ray metatra. Za moa rehefa za mividy zavatra dia andrasako mihitsy aloha afaka ny olona anankiray vao miditra indray ianao terevana tsara tenenina ny olona hoe andraso aloha ny ray metatra fa ratsy zany dia mety hifindra izy io. Iny andalana ty koa za-dehibe anankiray ty kendreo mba tsy fampikasoka amin'olona mihitsy ianao mifandona ny akanjonao fampikasoka amin'ny akanjon'olona iny, tsy fantatrao ny akanjon'olona iny na efa misy virus dia mitondra n'ilay akanjonao rehefa avy eo. Kanefa dia firifiro tokoa moa, firifiro tokoa moa zany isika rehetra dia misy andalo an'izany sy ny olona ankabeazany dia mifampikasokasoka eny andalana eny eny an-tsena eny mifanizina eny dia ho gaga ve raha toka vony retina rehefa avy eo. Aza mandeha mitoerana zany izay mety mifanizitsisika na teritery be olona. Anisan'ny fahazarako ohatra ny ahako dia rehefa mandeha andalana ahako ka hitako fa hifaniditsy amiko ilay olona na mety efa mikasoka amiko na za mivily lalana bitarabe mihitsy aza na mijanona mihitsy dia avelako andalo ilay olona fa iny mifampikasoka iny zany dia tena tsy mety mihitsy iny zavatra iny. Rehefa miresaka amin'olona ianao na dia misy masika aza aro vava na kasobositsika na aro asorona dia aza miresaka mifanitsy 90 degré amin'ny olona fa somary ialao kely izay zavatra izay mba tsy hisy an'ilay projection zany nroran'ilay olona na ianao rehefa miresaka
varantsika teo fa arakaraky ny mahabetsaka ny resaka dia mahabetsaka ny mety ahatonga ny virus ao tonga ny aminao ka somary miorirana ka 45 degré anao na miodina kely a dia tsy maninona izany a na mialatsiny kely a mba ahafahana misoroka izany indrindra fadio amin'izao fotoana atsika izao ny miresaka amin'olona tsy manao masika na dia manao azy ianao anao mitondra masika le olona tsy mitondra masika dia aza miresaka amin'ny vatany zany aza miresaka aminy fa aza avidiriny aloha ny masika ny aloha aza miresaka maharitra amin'olona satria ny resaka arakaraky ny abetsahan'ny resaka ataonao sy ny aelan'ny resaka ataonao amin'ny olona mahatonga ny riska na hoe mahatonga ny mety a herijika ny ahatonga anao a ho volinay virus ka za dia miresaka mizara tsy dia manahoana tena zara tokony resana ihany resahana dia mijanona hatreo izany asio tapia misy ranon-tsavony na eau de javel lantsahana aloha nidry ny trano io dia tena miaro ihany koa satria ny tombontsika dia mandehandeha any maro-raha voky ny trano ianao ka rehefa hidry ny trano dia iny mantsahana fa ny virus dia maty ao anatin'ny ranon-tsavony araky ny efa nambarantsika teo soloana iny ambaravarana ny akanjo nentina mivoaka ny kiraro ny kapa ny akanjo ny pataloha ka sasana avy hatrany izy ireny mba tsy hiparitahan'ny virus na raha ohatra ka eritreretinao fa mbola madio izy fa mety misy virus ny dia ahazona ao anatin'ny 3 andro zany hoe tsy ampidiriny hatrano izy zany a fa ahazona amin'ny masoandro a dia afaka 3 andro ny ahazany a dia azonao a raisina ndray a rehefa avy eo fahenina aza mihinana hanina na zavatra ny andalana na ivelan'ny trano io raha teo moa zany dia anisan'ny fanavaozana ara-pahasalamana zay efa ambarantsika ombeny no hoe tsy tokony hinana sakafo ny ankelam-potoana dia vao mainka manamafy izany zany fa any an-trano ihany no mihinana sakafo satria amin'izao fotoana atsika izao zany amin'izao varana retina izao zany a dia tsy ho azo antoka mihitsy a ny fahadiovany ireny a sy ny mety hoe misy mitondra virus hoe satsia ary ny tananao sy nandray azy ihany koa iny andalana eny a izany sy ny anina manokana etona ny mofo dipaina izay a sakafo matetiky ny tokantrano a betsaka isa maraina tanana maro a ny fandimona ndray azy iny vao tonga any amintsika any na iny ami'varitra ka raha vidy mofo dipaina anao zany dia tsara izy iny raha atono aloha ambony afo zany satria araka nambarantsika teo aloha dia maty ny afo hafanana 70 degré anatin'ny 10 minitra monja ny coronavirus na raha manina lafaoro zany micro-ondes na lafaoro tsotra dia afaka atao ao anatiny ao izy io izay no fomba zany fifindrahana io virus io ary atsika kely dia ny zao ireo sakafo na voankazo hoanina manta dia mila sasana tsara zany ohatra zay sasana amin'ny ranon-tsavony na eau de javel na sirop eto maratsika kely fa tsy volantsika tany aloha fa raha sirop no ampiasainao dia sirop ray tavoangy iny ampiana rano toy amin'ny ray tavoangy iny dia zay vao mahafaty an'ilay coronavirus zany hoe tsy tahaka andrefa naotsika amin'ny mahazatra hoe ransarony atao anaty rano raiso tsy iny zany fa ray tavoangy na sirop ampianao rano tovy amin'iny abetsahana iny dia izay no anasanao zavatra izay vao mahafaty an'ilay virus izany manaraka dia zao hoe aza matoky na iza fa tsy fantatra zay mitondra an'ilay virus tsy tamaso an'ilay virus ka aleo mieritreritra hoe zay olo rehetra faina aminao na resaka aminao na fanerasera aminao dia eritrerety mitondra virus avokoa mba ahafahanao mitandrina ka na mpiava na havana izy io na mpiaramonina na mpiaramiambona na mpiaramiasa na iza dia samy eritreretinao zany avokoa ka amin'izay anao mba mailomailo kokoa zany io lay sika teny lagasy hoe raha marina zao no fe azo tokana aza fa mangivangy aloha zao
asa mivoaka ny trano tsy misy antony, asa mitangorongorona. Taloha dia hoe mavangivanga ny tekavana, fa izao zany raha tianao ny avanao a, dia aza vangivangina aloha izy. Asa mitangorongorona manao raha-pianakaviana na manao fetifety aloha, amin'izao fataovy mangingina zavatra rehetra mba hialana zany mety fitangorongorona, satria arakaraky ny mampitangorona ny olona, mahabetsaka ny olona zay tonga eo a, mampisy ny riska mety hiparitahan'ny virus na mety hitondrany zany a, ka tsy ampozina. Ary tsy vitsy a, teo misehitry ny fitsaboana zay ataonay zany, ny milaza fa hoe angamba tany amin'le namonjy fandevenana, angamba tany namonjy didipotra, angamba tamina mangendrana tary, angamba tam'le ohatr'izao, mety ho izany tokoa. Ka noho izany a dia aleo mailo hatrany a isika mba tsy hahatonga an'ity hotratran'izany a retina izany. Hatreto a dia mbola tsy tena misy aloha ny fanafody a izay voapirofo marina maneran-tany ka tena hoe mahafaty a ny coronavirus. Fa ny zavatra azo antoka kosa dia izao, ny hery fiarovan'ny olona iray a dia mahafaty azy, mandresy azy. Ka noho izany a dia rehefa mitombo ny hery fiarovana dia izay tena zava-dehibe, ka ho resantsika manokana hoe ny sakafo a izay a mampitombo a ny hery fiarovana. Ao anatin'izany a ireo sakafo izay betsaka vitamine C. Raha betsaka vitamine C zany fa hain'ny olona rehetra izany. Ny tena tsara indrindra mantsy dia vitamine C naturel, fa rehefa fitsaboana izy a zay vao hoe vidintsika ny amin'ny farmasia, ny amin'ny fivarotam-panafody. Ka ny voankazo misy ranony rehetra mazana, misy ranony rehetra mazana dia betsaka vitamine C. Ny voasary makirana, ny voasary, na mandarine io, na clémentine io, na ino, dia mitondra avokoa ny fraise, ny papay, ny mananasy, ny pastèque, ny goavy, ny manga. Rehefa misy ranony zany dia betsaka vitamine C a izay. Fa ao ihany koa ny poivron, enina dia poivron miloko mena azy dia betsaka vitamine C. Ary tsara mba hafantarantsika hoe betsaka ny vitamine C hoentin'ny poivron 100 g no ny hoentin'ny citron a 100 g, na voasary 100 g. Ny voatabia ihany koa dia misy, ny petit pois dia misy vitamine C ihany koa. Ary mampiavaka manokana ny petit pois dia izao, ny petit pois na andrahoina aza dia mbola voatahiriny ihany vitamine C ao anatiny, satria mahagaga izany. Fa dia tsara ihany koa zao mampiasa petit pois. Ny anana miloko maitso rehetra dia mitondra vitamine C avokoa, ary indrindra moa raha hohanina manta izy a dia mbola tena feno a vitamine C ao anatiny ao, tahaka ny persily, salady, ny laiso, ny brocoli, sisa ireny zany a dia mitondra vitamine C a, izay manampy mampitombo ny hery fiarovana ao anatin'ny olona handresena an'ilay virus izany. Fa anisan'ny tsindriana manokana ihany koa dia ireo sakafo mitondra zinc. Tsy haiko moa zinc moa fanitso ve, tsy toka fanitso fa dia zinc aloha zany a, izay izy ity dia fantatra hoe sady mampitombo ny hery fiarovana ny zinc no voapirofo ihany koa ankehitriny fa manakana ny fitomboan'ny virus ao anatin'ny vatan'ny olombelona, ao anatin'ny sela izany. Atao amin'ny teny médical izy hoe manakana ny antsoina hoe réplication virale. Zany hoe rehefa mitombo mazy dia manao réplication ny virus dia mitombo izy dikan'izay. Ka ny zinc dia manampy amin'ny fanakanana an'izany. Ary na fampiasana an'ireo fanafody isan-karazany izay ampiasana ankehitriny aza dia matetika hipiarahan'ny olona amin'ny zinc amin'izao fotoana izao. Ka misy nefa ny zinc naturel. Anisan'ny sakafo betsaka zinc dia ny voamaina, indrindra ny lentille, ny tsaramaso fotsy. Tsaramaso mena tsy dia betsaka zinc loatra fa ny fotsy ny tena betsaka azy. Ny lentille dia betsaka zinc, ny voanjobory, ny pois sisa ihany koa dia anatin'izay. Ny ireo karazana toy hoe pain complet na ireo céréales complète dia betsaka ihany koa. Indrindra zany tsika vary mena zany, rehefa mividy vary zany dia vary mena ny tena tsara, dia mampiasa farine complète rehefa mampiasa anao mofo ohatra, fa amin'ireny misy an'ilay zinc. Ny atody andrahoina, zany hoe tsy ilay atody endasina, tsy omelette zany fa ilay atody andrahoina zany dia misy zinc, fa rehefa endasinao izy dia miala ny zinc ao anatiny. Ny ronono velona,
nonompo zany resantsika eto a dia mitondra zainky ihany koa nona miboaty sy mitondra zainky a fa ny rono velona ihany mitondra zainky ny anana ny ovy na pomme de terre dia mitondra zainka ihany koa izy a ireny ka ireo sakafo ireo zany am'izao vanim-potoana misy a mampirongatra ny coronavirus ireo dia ataovy betsaka aleo mividy an'ireo a toy izay mividy a fanafody a izany ka itaoko maranana ary dia raha fitiantsika izay rehetra izay anisan'ny virus izay tsy voafehy maneran-tany a ity virus ity satria dia efa mihoatra ny amin'ny 12 million 20 tapitrisa kehitriny a ny mitondra azy ary efa amanetsiny ireo olona izay maty a vokatra zany aretina ity raha jereva nefa dia azo soroana tsara mora maty izy ity fa mila fifehezantena mila famantarana nro zany resantsika rehetrrehetra reo hoe manahoana daholo moa zany rehetra zany fa raha zay resantsika teto zay zany ka voaaja araka ny tokony ho izy sy mba fantatritsika hoe mino afa mitondra fahalanao atsika zany ireo pitsopitso no majinika resantsika ireo dia atonga atsika hoe ay mba misy fiarovana ay ary izay moa ny tanjona amin'ny zarataka izao hoe mba ho voaro ny voakan'Andriamanitra satria dia aretiny andro farany izy ity iatsika mahafantatra tsara hoe voalaza mialoha tany sotra masina fa isy arety mandringana mialohandrina viny Jesosy ary mbola fa ihany tombo a aza izany eto maranina dia tiako ny mitondra ny andiny tsoratra masina amintsika rehetra ao amin'ny salamo 4:3 dia misy teny toy izao manao hoe vakitsika anaran'i Jesosy hanome sainanao aho sy ampianatra anao izay laraka lenao hitsinjo anao ny masoko ka hanolontsaina anao mino aho fa tanteraka tamintsika tamin'ny androany ity zay hoe nanolontsaina nanome sainantsika sy nampianatra atsika izay laraka lentsika Andriamanitra tamin'andro toromarika ara-pahasalamana resantsika teo ireo fa mampahery dia ny hoe tsy hoe natorony fotsiny izay fo izy hoe hitsinjo anao ny masoko rehefa jereo andika teny hafa izy io dia hoe tsy mitsinjo fotsiny hoe mitazana na manao tazan-davitra Andriamanitra fa tena miaro izy ary mamonjy amin'ny fotoana mitratsehatra mamonjy amin'ny fotoana mety indrindra ka sady manompo-tsaina izy zany no mitsinjo ary manao intervention amin'ny fotoana izay ilana azy indrindra noko fa raha fikiritsika zany tena Andriamanitra izany dia sady voaritsika na salana rahateo ihany koa ary zay ihany koa firariko mba samy voary lavitry ny aretina nesika rehetra tahaka ny arovana ny zanaka Israely tao amin'ny trano nisy an'ilay rato rambaravarana ka tsisy ho faty tsisy arary na tereza tompony entantsika amen. Malalo
randayana Jesu manalo pandalalana famarinana itujani eluku kanamejafu jiutakatu nifitiavanau Jesu nihutaku sai natauku taminau oavela tiu vinau kamafafau tafiuni faha marinanau Jesosia ufalia itenanau rawa vinjai Jesu aturutu anau pamutitia nifukisan male mimuramania kapayere sunau pamutitan malalawa ufalia itenanau rawa vinjai Jesu ufalia itenanau rawa vinjai Jesu ufalia itenanau rawa vinjai Jesu tena ohatrano tarakelotra ka bebera voavy a tsisy bus mihitsy Ole foja. Marina aloha fa amfiry tokoa aloha zao e. zao zany a no atao hoe amin'ny sivy sasany Ay, raha zao zany ela be vao misy bis de tarany any 12 tsika. ka tsika sinao koa nge azonao nytenenin'ny zareo hoe indrindra fa le namako reny zany le mpandraka amireny hoe misy bus any tsy njainjay kanefa raha mivavao a taxi ny tena miasa Tsika ty to ohatrany raha fotsy be verolohany etiko. ianao raha fotsy be vira tsisy idirako ny tafaty a Ole foja, ahoana aloha ty tsy mikasy-bosy ty. io zany Za tsy miresaka aminao na vao tsy manao kasy-bosy ianao. io zany ndraindray ampiakariko azonao ndraindray ampidiniko tsy mety fe zany fanao zany, tsy mety zany. mbola tsisy Petsakany plahatsa ianao, bus le avatsika zany Izy zao misy anankiray iny jereo iny. iny Ny telefônina be tsy mikasy-bosy zava-doza ny anjoany iny. Jereo le izy, sady vavy kely. Jereo ty ataony. posiny Izy zany. mpiara-mianatra aminay tonga de tsaingo a tonga de tsatsa petsapetsa aloha Izy zany posy. mpiara-mianatra Manahoana tompoko? Manahoana ianao. mpiara-mianatra aminay bebera voavy a Vetivety. telefôna de tsy mikasy-bosy ina problème Za tsy resaka. Zange manana kasy-bosy e. Fanaovy le kasy-bosy. Fa rehefa ny telefônina dia alako le iziko. Tsy azo atao zany. Tsy azo atao zava-doza. Faraze zava-doza. Viran-doza zany nany aho. Hoary le voja. Aza manao an'io ka rehefa makasary kosa aloha bebera voavy a hoe selfie ohatsotry zany tsy maintsy alana ny kasy-bosy a Enoy tsara araka izy. Enoy a zanako reny. tonga de courage ianao posy fa izy mo izy zany tsy mampianampianatra be sermon izy zany a bebera voavy a izy tsy de miova firy a tsara ranjo retraretra izy namako fa ela izy e bebe anetanana tsara Ay fe. Tsy miresaka ho ianao fa bibitika androny. fady Fa zao, enoy tsara. Fantatra bebe. Iza moa ty izy ty ao? Posy.
Ay, famafantatra. kosy randia tsara fa Ay, de zao. Raha vao misy tômôbila mandalo aneo tonga de mijofo be vovoka tonga de miditra any aminareo coronavirus e. Zany ve fa nga zany mandeha amin'ny vovoka. Ohatray. Nareo reto rery zanako aza de manao tontolo loatra De ahoana zany? raha misy mamafatokotany areo tsofo ny rivotra tokotokotokoa moa. ny tomobily eto Madagasikara nge tsy midezapy zay de mavoana io ngany eto midezapy Fa mandrivotra le retsy a. Nareo ganareo Gana raha be misy vovoka. ohatray tsy hitanao io zay. Ohatrany tsy hita maso zaniko. misy koa aloha misy vovoka tokoa de ohatrany manjovo a de misy koa lava iny vovoka iny Tena misy iny rery zanako fa de aza manao totoa efa hitanareo fa efa mitombo ane zao le aretiny tobe jereo maty firifiry. Fa ohatrany tsy de be olona ne ty amin'ny lalana e. Na tsisy olona reny an-dalana raha misy mandalo tampoka ny tômôbila na misy rivotra fofofo tampoka any anaty orinareo le coronavirus ane lazaiko anareo fa miditra maso, miditra amin'ny orona, miditra amin'ny vava. Zay anana solomaso fidy isy olo-masonao iny mihitsy raha vao petakeny izy tananao mikasikasika eny petaka ny solomaso lasa any amin'ny masonao le coronavirus. Za zao rehefa mandeha rery a. Misy olona. Abdigniko ny atiko sy Ay. Fady. bedeza voavy kosa misy kosa nge olona kelikely orony de misy be olona Fa Mbany be coronavirus anga ngeza be aminao. olona Toko zany zavatra kely tsy hita maso. Io Mamy tsy be. fahalalanareo io ihany no mahavoanareo. Manao Ona amin'ny tsirambina. telefona. Manao tsirambina de io ihany no mahavoanareo. tsy zao telefona foana misy biby foana de ahoana ao Ndao andramana hoe rivoatra hoe mba telefonena maheno tsara be raha Maheno a, sara tsy mana telefona fantatro hoe maheno esy. dasolo Zany zay raha. ny telefona koa fa misy idina coronavirus Ien tokoa. aiza Tena marina. Zany ve tiany tena lalaoviko isan'andro eto. Iny a, tananareo mandeha mandray vola, vidy zavatra, mikasikasika etsy, mikasikasika ery, avy eo telefona, miakatra tsara eny amin'ny tary. Tonga de lasa, korsa be raha coronavirus. lasa mpanendaka ve le coronavirus Le coronavirus miazakazaka any amin'ny masonareo, ny io orinareo. kosa ngamba za ohatra hoe vraize le telefona tsy idina ny corona Tena marina zany io lakile io mandeha bus tsika zao miandro bus a. Tsy misy bus zao fa taxi ngamba ny andrasana fa raha vao mandraindray tanan'ny olona misy an'le zavatra le virus mandraindray any amin'ny bus de avy eo de nareo mandraindray tafidifidy trano kosikosy maso zava Karaha mandeha bus ange tsy maintsy ry bebe misy teo. bebe raha voavy Bebe raha voavy raha vao mandeha bus de tsy maintsy mitazona miakatra fa manjera. de tsy mandraindray miditra telefona ao tsy anaty- mandraindray maso Miditra anaty bus tsy maintsy mitazona an'le seza reny ko ny ao anaty bus ty. Nareo tsy mahita ny tolole anina nareo tanora am'izao ne manam-bola e. Tolole anina le zelle. Tsy hoe toto zelle fa le zelle ozy e. zella le fanaovana hanina Andraso fa za tena kipy mihitsy avidy andraso andraso. zella fanaovana hanina le volikely ohatry zany Tsy rianindray le belora tia. Andraso. Tony. Ay bebe raha voavy manana an'le Sara antitra ty mavita mikiriny. da zay fa tongoboly ary ike zella foana Zella hoe ny anarany tony. Dre fanadiovana tsara. Fa saingy zao tsy maharaka ny savony mila misasa tanana foana satria nareo a mandraindray zavatra eraky ny tanana. telefona io tena raisiko matetiky Eno voja sasana ny savony fatandremo manao alasafay le retsy a le voja io mihitsy hitako manasa tanana be. manasa tanana izy trrr de lasa mitsoka. Kongatsy rehefa hoe voarano savony de lasa le izy. Azafady Fa ahoana? tsy maty ny coronavirus io raha tsy 20 seconde raha manasa eo De 20 eo ihany ve? 20 eo manisa ve anisa ray zo samby za le retsy efa nanandrana tataraiky anareo nandramako fa manahirany ty manisanisa ty hoe ray fa tsika moa malagasy
de manao ritanindrazanay malala oy fangaroapolo segondry iny rehefa tapitra ny andiny voalohany de vao miditra kelikely any refrain de tapitra ny 20 segondra de mira zany rehefa mira ritanindrazanay malala tsy mila sainam-pirenena voalohany kosehana tsara eo le savony sady mira ritanindrazanay malala raha ohatra ka hoe atao tsenjeny le izy de tena mandra-pavita an'le isanandininy tapitra ny 20 segondra zany sady misasatana zany ianao zany fa zasy lo posy efa miaraka amin'izy io zany misy fotoana be de be any zavatsa marina resana fa zazy ma zao tsy ny hafafa ritanindrazanay malala ye de rehefa vita le isanandininy tapitra raha ohatra zany ka atao tsenjery de hoe ritanindrazanay malala ry Madagasikara nay anao tsy miala fa sady kosehana ny tarana le voaja fa tsy manao azany zay amle satsole ritanindrazanay malala dy Madagasikara zany oafa kosehana tsisy idirany mandia zany fa de io sady tapitra le izy kobanina zay tana de firy segondra zay zay le 20 zay le miposy zay amikobananao azy any tsy ahoako fa ianao zany ritanindrazanay malala mikosy tanana ihany amin'ny savony zay vo lasa le corona maty tena azoko miposy zany hoe mihira zany ianao mahira voatery hoe tanindrazanay malala kozy fa ohatra hoe zay mba hira tian'le olona ohatra mira zany ianao fa zao 20 segondra de segondra zany de manasa tanana de manakobana tanana avy eo zay voany maty tsara mihitsy zany tsetra hoe za rehefa mandeha de tsy mikitikitikiny de za tsy manasa tanana zany zany tsy mikasikin'inona ny akanjonao arane mety efa mikasika tamin'olona de kasoanao ndray fety mofo kely anao fa io lonareo ma voaja verona voaja tsy mahazo mividividy hanina eny an-dalana ny arondro raha vao mividividy hanina eny an-dalana ianao misy anina reny misy efa rivotra nanidina misy isy ieno afaza de mividividy hanina eny jereny eny le voaja jere sady azay mofotopaina tinetiny marina inona ny dirany de mofokely iny tsy tsy azona hoanina zao ary iny benabiany eny tanan'olona nandray an'iny le zanako ty mofotopay zange ty mofotopaina bebeza voainana mofotopaina foana de tsaroka fa ny olana zao tsara fa bedabeany eny olona mandray an'iny vao tonga eny aminao eny mofokely fotsiny tsy mba ampy atsika rehetra izy raha ohatra hoe mofo ray de ekeko mety masina ny anao satria mofo ray mety fenkorona mofo tratsatsara ohatsy olona firy zao mety efa nandray an'iny raha nisy virisy le olona de manakory le mivarotra ohatsa masina fanaovana azy zao hoentina mody de atao masikita atony amin'ny afo dorana de rehefa dorana izy de mahaby le corona de mihinana corona frity atony ako finanjan-corona enalo za de ataoko masikita aprimo ino ny famalimo aloha sady nandray vola masan'inany ty andalany aty le ka zasany avonareo telefona de ninona moa de le mpivarotra azonaa voaja izy zany enge avany boulangerie de nakeny ampivaromahay de le olona mandray de le ndray koa le olona vidy mofo raisiny kely de aveo de tsy tiny de raisiny ray le retsy ambatandremy tsara le retsy fa zava-toza le ty aretiny aprimo no mofo de zao akoatra zay raha ohatra ka sakafo hoetsenana de sasao any savony tsara rehefa tonga le tanàna karaha maimbo savony be fe tsy maimbo hinana koa hinana salady ve de anana de sasana savony tena marina fa efa nanao an'izany arondro fa tena tsy maninona de mihitsy tsy marary kibo tena mety ty tena madio tsara arono afangaro ty bebe anareo ty an'izany rondro zany rondro zany fa izy ambony asy lo azavaiko tsy ampiko le présentation ataoko azonao le présentation fa izy ambony anara ty posy alakasbosy zay le problème anamasy io ka ny anay zay rondro kely zay ny le retsika tena zanako azavaiko kely lo satria tsy ampy a le présentation ty zany ty posy ty zany le nandalo teo ampiaramianatsy aminay io azonao fa lava volo mitovy anjonjo
e fa izy aty zava-posi ranjia tsara faza ho any anarana azonao fe azafady de iny a irondro raha viatsana bela azonao an'zay fa zany namanay zany mievina zao ka namanay ko zany fa ianao tonga de ihany enjana ianao ihany le hanina sasao madio le retsy ary zany tsy makarary kibo sasana savony rehefa tsy izay de sasao an'le eau de javel le eau de javel Ngatsy lasiro raha ohatra ka fitaovana izy zany ao an-trano na le voankazo reny le zavatra reny sasana madio fa tandreny fa tsy mahafaty za zao de mividy an'ty iny le siro aty mbola misy reny ie fa raha voatony raha kely fotsiny ohatran'le ray sarony iny tsy mahafaty azy fa raha ohatra ty zao de asiana rano ohatra ty atao mitovy ie fa raha tsy zay zava-dozy fa zao soa de manao hoe mahafaty an'le izy de misy corona le olona de sotroana tsy sotrona fady zava-dozy tsy sotroana zany maty eo vo mainka maty hoe aminao virus karana mamono virus raha tsy le sotroana virus koa nge zany mafy sady le virus sady tsy hay hoe vehivavy ve le izy sa lahy inona tsara tsy haiko le virus zany zao ohatriny hoe mafy be de mety lagy zany le virus avy eritseritsany any eritseritsy tena raha tsy loha be le virus reny fa tena tandremo manao kasobosy foana am'izay zany zao rehefa manasatana zany fifonjany le jereo zany ronono toa vitako hoe ronono tsy ronono ty fa toy le hoe eau de javel tony fanasana tapohana rano ty zao misy hoe 12 degré to zao tapohana enina litatra de fanasana ny trano fa tsy sotroana zany le tia olo taboaza de osa hoe tena tonga de olo taboaza de za tonga de maty virus fa tsy sotroana hoa fa averiko ndray mandeha zany teneny bebe zavavy zany nge zany zasiko hoe fisorohana an'le aretina zany zany fa ono a bebe ravavy enao izy io tsy mahay zavatsy fomba mety fisehoan'io aretina io ve zany mety hainao ve ohatray zany mahe zay nge olona na de atao hoe atitra ara de mba mihaino tsara eny amin'ny télé radio mianatry manao fikazoana hoe kadresy mahay bebe zay anareo tamin'iny raha vo ianao zay manavinavy miakatra fanazy marary daholy marary lamosika marary raha vo zany de efa mahay mahina fa izy de zao rehefa ozy izy ianao hoe nakany akabone anao zao tsy mahia fofona zava-dozy raha vo tsy mahia fofona raha vo tsy mahare atsirokanina efa izy tena izy natao zao tsy mitseniko ny fofona ohatrany hoe fofona le voaja anao vaingana kasibosy tena lasa ohatrany mampitaitaina tonga de mandeha any dokotera avy etrany mahitsy omeny fanafody be da be any marary le retsy de zao atao voatrany marary aby ny olona rehetra de am'izay mitandra za zao tsy manaiky mihitsy raha vo tsy manao kasibosina satria nareo zao ataoko hoe marary aby vo anao misy kosokosy tsy mahazaka atsika de mila mitandrina de am'izay tsy de zao tsika zao de tony rehefa tonga ao an-trano atsika de tonga de alana aby asiana rano baravarana rano savony de tsy miditry ny trano raha tsy madio ny tanana ry tanindrazanay malala aloha zay alana ny akanjo de tonga de asorina tsy entinany britana zany mety retrany zao ao an-trano ny solakano beveza vavy sy pozira le bus ohatrany tsy misy any fa zao mba misy antanina anakiray tena mbo tsy amin'ny fa tsara ihany le tsisy bus kosa mba afaka ozy aho hoe alohan'ny sarana zany bebeza voavy satria sa miparitaka rehefa avy eo za zany mieritreritreto hoe sao de mba misy ohatra hoe satria izy anao matanjaka ao zenao kasibosy lo aizy fa matanjaka le izy ao zenao azonao de ozy aho hoe
misy sakafo e za mba mampatanjaka atsika koa ety Sa zao mba mahaliana misy Dresy. Tena misy fa mbola tsisy fanafody manasitrana vomadilo tsy mihinankinam-poa mihinana sakafo misy atao antono hoe vitamine C hoa hoe reny hoe voankazo misy ranorehetra hoe reny anana hoe ny pitipoa hoe fa tsy pitipoa mata de ny zava-maitso hoe de voankazo hoe mihinana voankazo de mihinana akoho hoe anana akoho hoe akoho tsy akoho fa laisoa de le matsy hoe akoho io ara misy foana veriny akoho an'io ohatr'izany de le voaja tsy nanampy tamby de le anana akoho hoe le sakafo hoe asiana hoe misy an'izany zaingy zany hoe le zany tsy haiko hoe zany aloha fa ny fantatro fotsiny hoe ataozinga zaingy zany karazana zinga tsy haiko aloha fa hoe voamaina ono hoe le tsaramaso hoe lantille hoe lampille lantille hoe de ovy e atody masaky le atody hoe tsay endasina andrahoana reny hoe de reny zany hoe manampy atsika de ny sasany hoe manao any tonga le virus tsy mitombo hoe de sasany hoe matanjaka be de misotro rano mafana tsara hoe tsy misotro rano mangatsika eny amin'ny pompe tsony zany miena hoe ny hery fiarovana raha vao misotro rano mangitsy ole retsy zany tsy resaka anareo ela be sao de efa mihoatra 10 minitra zay tsy mahazo miresaka mihoatra 10 minitra mbola misy azany ko kampitipitika anrorako tonga de zany de tongotra ho andeha ody tsy maintsy mandeha tongotra moko tsy misy bisy miaraka de mbola mihoatra 10 minitra loatra mandeha samy mandeha fa ndanareo mandeha fa za iandry ngaya misy bus zany ary bebe izandray misy telo bebe ravoavy tsy tadidy foana bebe ravoavy posiposy tio ko zany maniry loza ho ihanyko zay ndray zany solona anao la vao vita hoe coronavirus ka hoe mity tsampiana le voata satra tany fampianarana bebe ravoavy mba eto miatako voaja faiza lala bebe ravoavy sofatsika ody any tanany sanao mbola hoay zany kaiky fa nisy koa zany mamena tsabe ve samy lilao so de tonja tsy eny ma efa tsy mitadiny akohako ihany de zay tandremo tsara le rety fa ratsysatra vesaka tany fananarana fa tena tonga zao de tena nasa tanana misy sasako mba ny telefona zay mihitsy fa tsy sasana am rano telefona fa meoara ohatra ka sasana any anazy nge zeny lefa le matata rano e azonao zay ndao amveratsika zay posia manataka efa hoe tsy mifandraindray zao ena ataony atio ny akanjo ange misy de sary posy le veloma manaraka ampianaro anao hoe zany posy no amvetsika ray mety atinao mandeha nandana sao de misy manendaka refa inao mandeha aloha de sady ny olona ange am'izao ny ratsy zay mety atazao
eny ary mpiaino malala toy izay ny fandarantsika tamin'ity tolakandro ity a inoko amin'ny foko manontolo fa nandray lesona isika menakavy ary manome fotoana antsika indray a izay ho amin'ny manaraka eny tokoa Alain Franco tapitra le fotoana ho antsika tsirairay avy any an-trano any a dia mirary ny soa indrindra izahay a dia mirary fahasalamana ihany koa dia ny fitahian'ny tompo ane ho amintsika tsirairay avy andrakeona fa mialoha indrindra ny tena ialana eto a isarahana amintsika dia indro misy teny fikasana izay atolotra ka raiso mba ho tanteraka eo amin'ny fiainanao dia nijaona fahatelo andininy faharoa manao hoe ry malala mangataka ao mba ambinina sio salama amin'ny zavatra rehetra nenao tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany dia sami ary tahian'Andriamanitra manaraka indray Nilafatsy milanitra hoany zao tontolo izao de teny somaharitra mitory fiaina vaovao iteny somahazava nitany sy ny polineto andositra ni aizipito anatunani tumbrisa Jesu fahamarinana nurana sifianana kuwanireu maherifu zaiminu sadi makatu Riteni sumazava Ritani sili pulineto Andusita ni aizipitu Anatunali tumplisa Saitu cakasikiriku Nuzau fiainaleto izao kami tumanilerapu numeni heri vauvau iteni sumazava itani sili pulineto andusita ni aizipitu anatunali tumplisa iteni sumazava itani sili pulineto andusita ni aizipitu anatunali tumplisa ry havana malala araka ny efa nambara tamintsika any keo dia faly miarahaba antsika indray a tonga eto amin'ity fandarana ity amin'izao folakandro ny sabata izao ary amin'ity takariva tolakandro ity dia anaraka lohateny anankiray tsika hoe mpianatra Jesosy aho ary io lohateny io ny fanaovanao mpianatra dia ho ampidirina ao amin'ny fitsipika amin'ny fiangonana zay amin'ny fivorimbe ny foibe eran-tany amin'ny volana May 2020 sy 2020 tokony natao tamin'ny volana Jolay teo zany izy tia fa vokatry ny toe zavatra misy moa dia ahemitra amin'ny taona ho avy zany
koa ny union misy atsika de efa nandray an'izany loha hevitra zany hoe mpanjinina am'ty taona 24 ty hoe mpianatra Jesosy tena mpianatra koa mialohan'ny andiny atsika an'izany de mbola hiaraka ivavaka isika. Reny zany an-danitro misaotra noho ny fitiavanao sy ny famindramponao, misaotra noho ny fitantananao ny fiainanay ka tafaverina miaonety indray zahay am'izao fiofanana izao, aoka ho tsapa ny fanatrehan'ny fanahinao itaridalana anay mahatonga anay rehetra ho tena mpianatra tokoa ary avita be eo amin'ny asa fanomponanao ka ho velonao amponay ny finoana sy ny fanantenana fa ho avy tsy ho ela lay tomponay. Amin'ny anaranao Jesosy ny angatanay izany misaotra raha eo. Amen. Mpianatry Jesosy ny zavatra fantahina voalohany petraka moa dia ny hoe inona no atao hoe mpianatra, satria tsy ampy fotsiny ny hoe membre vita batisa aho dia membre ny fiangonana anankiray, fa mbola misy dingana zay tokony arahantsika dia ny hoe mpianatra. Inona natao hoe mpianatra? Ny mpianatra Jesosy dia nandany fotoana betsaka ny arahana taminy ary nandray ny fampianarana, nandray lesona sarobidy avy amin'ny fomba fiainany. Ny kristianina tena mpianatra tokoa dia mandray an'i Kristy ohatra, ka ny finoany dia hanahaka ny finoany Kristy, ny toetrany dia hanahaka ny toetrany Kristy, ny asa fanompona ataony dia manahaka ny iraka nampanaovina an'i Kristy lay mpampianatra azy. Ny mpianatra dia olona iray manolo tena anaraka an'i Kristy ary mampilefitra ny fiainany eo ambanin'ny sitrapon'ny tompony dia Jesosy izany. Mario tsara ny hoe mampilefitra ny fiainany eo ambanin'ny sitrapon'ny tompony dia Jesosy izany. Ny mpianatra dia olona iray mitombo amin'ny fanahafana an' Jesosy amin'ny lafim-piainana rehetra mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Araka ny voalazan'i Paoly ao amin'ny Efesiana 4:1-20. Maritsika eto ny hoe ny mpianatra dia olona iray mitombo amin'ny fanahafana an' Jesosy amin'ny lafim-piainana rehetra. Ny fitombona amin'ny maha-mpianatra zany dia fandrosoana mitohy izy io, mitohy eo amin'ny fiainana. Ilaina araka zany ny ianarantsika ampifanaraka ny fiainantsika amin'izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Anampy amin'izany ny fandaharana asan'ny fiangonana ohatra, ny fidirana eo amin'ny tarika madinika, ny fianarana soratra masina mitohy, ny fampiasana ny talentantsika amin'ny anjara asa fanompona ka ho tonga fanomezam-pahasoavana zany talentantsika izany. Ny fitombona amin'ny maha-mpianatra araka izany dia mahafoka ny lafiny maro eo amin'ny fiainantsika, ny toetrantsika, ny fifandraisana, ny asa, ny fialam-boly, ny fitantanana ny vola, ny fahasalamana, ny fijoroana vavolombelona ho fandraisantsika anjara amin'ilay iraka nampanaovina antsika dia ny taona ny hafa andova fiainana mandrakizay. Ny hoe mitombo amin'ny fanahafana an' Jesosy araka ny fanambara teo zany dia midika fa asa miandalana ny fahatongavana ho mpianatra. Manahaka an' Jesosy bebe koa hatrany satria izy no mpamonjy atsika sy tompontsika ary izy rery ihany no ohatra tonga lafatra tokony harahintsika. Ny diantsika amin'ny maha-mpianatra atsika dia manomboka eo amin'ny fotoana iaonantsika amin'i Jesosy ka anapahantsika hevitra anaraka azy. Tomoera ao amin'ny isan'andro, arao ny teniny ary dia hitombo amin'ny fanahafana azy ianao. Tomoera ao amin'i Jesosy. Andeha ary hodiniantsika fohifohy ny fanandramany sasany amin'ireo mpianatra Jaona mpanao batisa zay tonga mpianatra Jesosy avy eo. Ny jerentsika voalohany dia i Andrea sy Jaona. Ao amin'ny Jaona toko voalohany 5:10 sy 9:30 dia zao ny vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Noho ny ampitsiny indray dia ny Jaona
zao nampanao batisa io sy ny mpianandro lahy ary nijery an Jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe indro zanak'Andriamanitra. Ijaona nampanao batisa nanondro tamin'ny mpianany hoe indro ny zanak'Andriamanitra. Andreas John lay tonga mpianatra malala ireo roa lahy ireo. Ny 7:70 dia zao no voalaza hoe ary ireo mpianatra roa lahy ireo rehefa nandre azy ny teny dia nanaraka azy, nanaraka an Jesosy zany. Ty tia alala bebe kokoa momba ny hoe zanak'Andriamanitra izy roa lahy. Tia fantatra bebe kokoa ny am'izany. Tsy mbola nazava taminy ny momba izany, ary rehefa nanontany azy Jesosy eo amin'ny 7:30 manao hoe inona ny tadiavinareo, dia hoy izy roa lahy taminy, raby, zay atao hoe raha dika mpampianatra. Mbola mpampianatra fotsiny aloha no hitany teo amin'ny Jesosy. Io lay tamin'ny fiaonana voalohany, mpampianatra no hitany. Ny fanekeny azy ho raby nefa dia manambara fa vonona nianatra izy roa lahy, vonona ny anaraka an Jesosy, vonona ny anatra. 7:30 tapany faharoa dia manao hoe koa dia nandeha izy ka nahita izay nitoerany ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro zany, ary efa tokony ora 10 tamin'izay. Mario no hoe nitoetra. Nanomboka teo zany a dia efa nandray fampianarana tamin'i Jesosy izy mirahalahy, dia Andrea sy John izany. Rehefa nanoratra ny filazantsara i John taty aorina dia tadidiny hoe tokony ora 10 tamin'izay. Midika zany, milaza zany fa tafalatsaka lalina tao an-tsainy ny toe-javatra nanamarika ny fiainany, iny fiaonana voalohany tamin'ilay zanak'Andriamanitra iny. Raha teo mpianatra tokoa ianao dia aoka andinika ny soratra masina, azadino mivavaka hoe raio aseoia ny zanak'ondry. Efa voalaza antsika anikeo io, aseoia ny zanak'ondry, azontsika atao koa ny manao zany vavaka zany mba aneho ny fanahy masina amintsika ny zanak'ondry sy ny hevitra zany fomba fiteny zany. Ny 7:70 tapany voalohany sarika amby 70 dia manao hoe Andrea rahalahy Simona Petera no anankiray tamin'izy roa lahy. Izy no nahitany Simona rahalahiny aloha dia hoy izy taminy, efa nahitany Mesia izahay. Raha mianatra ny leson'ny sekoly sabata isika dia hitatsika zany fanambarana izany, ary i Simona, i Petera anankiray tamin'izy roa lahy no voalaza eto hoe nahita any Simona rahalahiny, dia miteny izy hoe efa nahitany Mesia izahay. Lay izy nitoetra teo amin'ny Jesosy dia efa niova sahady ny filazany an Jesosy eto hoe Mesia, na dia mbola nandavozavo ihany aza ny fahatakarany tena hevitra zany teny izany, ary tena mbola niafina tamin'ny mihitsy tamin'ny fotoana io miasa zay ataony sy ny fiafarany fiainany zany Mesia izany, nefa dia efa tsony sahady hoe efa nahitany Mesia izahay. Na izany aza dia nisy fifaliana tsy ainina fenina tao ampony tao, dia fifaliana izara ny zavatra fatany amin'ny sakaizany sy ny havany akaiky. Dingana voalohany eo amin'ny fanandraman'ny mpianatra zany ry havana malala. Ny olona anankiray izay nahita sakaiza ao amin'ny Jesosy dia te ilaza izany amin'ny havany akaiky sy amin'ny hafa ihany koa. Tsara mari zao anefa ireo mpanarato ireo dia mbola niverina nanao ny asa fanaony ihany teo am-piandohana aloha, na dia efa niaraka tamin'i Jesosy aza izy ireo. Dia vakitsika ao amin'ny 5:7 ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'i Simona, mandro soa ho amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo azahoana azandrano. Zany hoe niverina tamin'ny asa fanaony ny mpianatra. Dia fantatsika ny fahagagana nyseho tamin'ny fotoana io, fantatsika ihany koa ny fihetsiky Simona Petera taorinan'izay. Fa zao ny voalaza eo amin'ny 10:10 amin'ny Luka ihany zany, Luka 5:10, 10:10 tapany faharoa sy ny 10:11 manao hoe dia hoy Jesosy tamin'ny Simona,
aza matahotra hatramin'izao dia olona kosa no azonao. Ary rehefa nampiasina ny sambo kely teo an-tanety izy dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an Jesosy. Niroso ho amin'ny lalina izy ireo azahoany hazan-drano hanohanany ny fianakaviany. Noho ny tonga teo an-tanety anefa izy dia nahazo antso iroso lalindalina kokoa amin'ny fanarahana an Jesosy hananany fiainana, dia fiainana be dehibe izay omeny ny tompo azy. Isika ve vonina afoy ny zavatra rehetra ary iroso amin'ny fanandramana lalina kokoa hanaraka an Jesosy ho tonga tena mpianatra. I Filipo ndray no andeha ho jerentsika. Zao no voalaza ao amin'ny Jaona toko voalohany ihany 13:20. Noho ny ampitso dia te hiala ho any Galilea Jesosy. Ary nahita ny Filipo izy ka nanao taminy hoe manaraha zafatoka. I Filipo no voalohany natsoiny Jesosy mivantana hoe manaraha. Marina fa ny antso nataony Jesosy tamin'ny Filipo hoe manaraha dia mihoatra lavitra noho ny hoe miara-dalana tsotra fotsiny. Antso ho tonga mpianatra izany, ary zany koa no antso mietefa amiko sy mietefa aminao. Olona lina mpiasaka ny marina i Filipo, saingy hita kosa fa isany votsa indrindra izy teo amin'ny fahatakarana ny mahamesi an Jesosy sy ny hevitry ny asany teto an-tany. Amin'ilay fitiavana mandresy pejy 4:3 dia zao no voalaza. Io mpianatra io, Filipo zany, io mpianatra io no niada-pandroso indrindra tamin'izay niaraka tamin'i Jesosy nandritra ny 3 taona, fa nalemy indrindra ny finoany. Somary votsavotsa i Filipo tamin'izay. Na izany aza, raha vao avy niaona tamin'i Jesosy izy nandre ilay antso hoe manaraha dia avy hatrany dia nilaza izany tamin'ny hafa. 2:7 amin'ny Jaona toko voalohany. Filipo kosa nahita ny Natanaela ka nanao taminy hoe efa hitanay ilay nisoratany Mosesy tao amin'ny lalàna, ary nisoratany mpaminany dia Jesosy zanaka Josefa avy any Nazareta. Ny fanambarana fa Jesosy ilay nisoratany Mosesy tao amin'ny lalàna dia ahitantsika ny finoana mitsiry tao am-pony Filipo. Mbola ao anatiny ihany anefa ny fisalasalana raha nilaza izy hoe Jesosy zanaka Josefa avy any Nazareta. I Natanaela ndray dia teo Natanaela raha nanondro an Jesosy ho zanak'Andriamanitra i Jaona mpanao batisa. Ao amin'ny ilay fitiavana mandresy pejy 2:30 dia zao no voalaza ny fanahy faminaniny. Diso fanantenana i Natanaela raha nijery an Jesosy. Ity olona ity ve zay mitondra ny mariky ny asa mafy sy ny fahantrano dia mety ho Mesia? Tsy tapa-kevitra ny handahan Jesosy avy hatrany anefa i Natanaela. Eo amin'ny pejy ihany dia zao no ambara. Tamin'ny fotoana niantsony Filipo Natanaela dia niataka teo amin'ny alakely mangina izy mba handinika lalina momba ny filazana nataony Jaona sy ireo faminaniana mikasika ny Mesia. Nivavaka izy fa raha ilay ny olazainy Jaona no ilay mpanafaka an Israely dia aoka ampahafantarina azy izany. Ary nitoetra teo aminy ny fanahy masina teo amin'ny Natanaela zany dia nanome toky azy fa efa namanga ny vahoakany Andriamanitra. Nivaly avy hatrany nivavaky Natanaela tamin'ny fahatongavan'ny Filipo. Mbola nisalasala ihany anefa izy raha nandre ny tanàna ny aviany Jesosy ka dia hoy izy hoe momba misy zavatsoa avy any Nazareta. Tsy niadevitra anefa Filipo fa hoy izy andeha izaho. Ianao koa dia asaina mba ny tenanao manokana no hiaona amin'i Jesosy, fa ny fiainanao, ny fiaonan'ny tenanao manokana amin'i Jesosy dia ampitombo bebe koa ny finoanao noho ny filazana avy amin'ny hafa. Ilainao zany fiaonana izany mba hitombonao ho tena mpianatra.
mario tsara ny toy ny fanandramana Natanaela 7:7 fa Jesosy nahita Natanaela avy manatona azy dia nilaza azy hoe indro ny tena Israelita tsy misy fitaka. Tsy voatery ho taranaki Abrahama araky ny nofo ny Israelita ambaran Jesosy eto, fa izany dia olona iray vonina anompo an'Andriamanitra amin'ny fo marina, tsy misy fiatsaram-belatsy. Olona mifidy ny ampifanaraka ny fiainany amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Gaga i Natanaela teo anatrehan'izany, tao tsy misy miafina aminy, tsy misy miafina amin'ny Jesosy ny fiainany. Dia hoy izy eo amin'ny 7:7 hoe ahoana no afantaranao aho? Fahagagana ny amin'ny fahagagana ny feonany tamin'ny Jesosy, fa ny tapany faharoa amin'ny 7:7 dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe fontsy mbola niantso anao Filipo, dia hitako teo ambanin'ny aviavy ianao. Mahafinaritra loatra zany fanandramana zany. Ary hoy ny fitiavana mandresy eo am-pejy 2:30 hoe ampy zay ho an'ny Filipo dia ampy zay, fa ilay fanan'Andriamanitra zay vavolombelona teo amin'ny vavaka mangina nataony teo ambanin'ny aviavy no mbola miteny tamindray zao tamin'ny alalan'i Jesosy. Mba alefa sary asaina nge zany toetsain'ny Natanaela lay teo mpianatra. Nahitany Jesosy izy, tsy vonina ny andahan'i Jesosy avy hatrany aloha, fa dia lasa nivavaka tamin'Andriamanitra hoe raha iny no Mesi dia asehoy azy any, dia nivavaka izy. Mbola tsy vita koa nivavaka nataony dia tonga Filipo miteny azy hoe efa nahita ny Mesi izahay, andeha izaho hoy Filipo. Ary rehefa niaona tamin'i Jesosy izy dia tonga dia fantatra Jesosy hoe ino ny Israelita tsy misy fitaka. Ahoana no afantaranao aho hoy Natanaela? Dia hoy Jesosy hoe mahafinaritra loatra ity fanandramana ity hoe raha mbola tsy niantso anao Filipo dia hitako teo ambanin'ny aviavy ianao. Ny oatra no ny an'ny Filipo ilay nitondra azy teo amin'ny Jesosy zao ny finoany Natanaela. Namaly izy ka nanao hoe raby ô, ianao no zanak'Andriamanitra, ianao no mpanjakan'i Israely. Izy tena no nahita sy ny tsara, ary zany no nahatonga azy ho mpianatra. Ao amin'ilay fitiavana mandresy ilay nivatantsika teo misy an'izany teny izany. Hitatsika eto fa nalemy tahaka ny finoantsika ihany koa ny finoan'ireo mpianatra Jesosy ireo teo am-piandohany, saingy tonga tena mpianatra izy ireo. Ilaitsika ny mitombo amin'ny maha-mpianatra atsika. Tiatsika ihany koa ny ho tonga tena mpianatra. Andeha izaha an Jesosy, andeha ho eo ambanin'ny aviavitsika. Zany dia midika fa ao atokantranotsika eo dia manana toerana manokana sy fotoana manokana iaonana amin'ny Jesosy isika. Toko ho atsika ny mahafantatra fa hitan'i Jesosy isika ary ampitombo ny finoantsika izy. Alohan'ny andiniatsika ireo dingana 5 zay nandramandreo mpianatra ireo amin'ny fitombona maha-mpianatra azy, dia andeha hiaino hira anankiray aloha isika. Mandroso amin'ny lalina kokoa fadiny miambo fangana mandroso e marono efa lavo se favo ka fangana mandroso Jesosy no filo fangana mandroso e resurrenity mandroso e walo sochuchaka eti yanawane nuvo fidimbane fangana de mandroso Jesosy no filo. O mandroso amin'ny lalina kokoa jereo ny tewalo ny aurinako fa mbola misy reo asy zay atao ka fangana mazoto erezure iza fangana mandroso erezurenity mandroso ewalo sochuchaka eti yanao ane nuvo fidimbade ka fangana rede
mandroso Jesosy no Filho. O mandroso amin'ny lalina kokoa esorin'ny laina miasa no vita leo andro lasefa maro vetoko miadidi vitaina le mbola miandria fagnana mandroso eresurenity mandroso leo alo satrotraka ety ianaoane no vafidimbade fagnana rede mandroso Jesosy no Filho. Jesosy io otarin'ny olonao androso eo alo miaraka milao mirefa vita isarana ianio fa izay kely sisa Jesosy io ampio fagnana mandroso eresurenity mandroso eo alo satrotraka ety ianao ane no vafidimbande la fagnana rede mandroso Jesosy no Filho. Ny dikana voalohany araka ny tasikeo dia hoe manana fionana manokana amin'ny Jesosy. Ny tena mpianatra dia manana fionana manokana amin'ny Jesosy. Ny fionana manokana amin'ny Jesosy ataony isam-batan'olona dia iseho ary amovo atsara izany. Ny fanamasinana dia tsy vita ao anatin'ny ray andro fa mandritry ny androm-piainana izany. Ao amin'ilay fitiavana mandresy pejy 170 dia hoy ny torohevitra miainantsika hoe asoatsika ny andany adiny ray isan'andro andiniana sy ibanjinana ny fiainan'ny Kristy. Tokony ho eritreretina amin'ny antsipiriany zany ary alaina sary atsaina ireo toe-javatra mitranga rehetra. Ao amin'ilay fitiavana mandresy pejy 170 dia zao no voalaza asoatsika ny andany adiny ray isan'andro andiniana sy ibanjinana ny fiainan'ny Kristy. Tokony ho eritreretina amin'ny antsipiriany zany ary alaina sary atsaina ireo toe-javatra nitranga rehetra indrindra ireo faraparana. Asoatsika zany. Ary ny tsara indrindra dia amin'ilay maraina mbola mangina iny dia manokana adiny ray mila ezaka be zany fa raha teo mpianatra isika dia mila manao izany fanandramana izany. Ny faharoa raha te hanao ny dingana ho amin'ny maha-mpianatra isika dia ny hoe asa fanompona atao ho an'ny hafa. Matio 2:20 dia manao hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ny mpianatra tsirairay dia atsoin'Andriamanitra nomeny fanomezam-pahasoavana ahasolo fiangonana sady hitondra ny afatry ny filazantsara ho any amin'izao tontolo izao. Iraka ataon'ny mpianatra izany. Ao vavolombelona mahery pejy 720 dia zao ny voalaza manarakaraka ny asa nataon'i Jesosy Kristy dia ny asa ataon'ny mpianatra no tena manandanja indrindra mena ny olombelona naitsoin'Andriamanitra. Ravana malala asa be voninahitra tsy misy asa ambony mihoatra n'ity asa zay omena atsika ity. Fa voalaza eto hoe manarakaraka ny asa nataon'i Kristy dia ny asa ataontsika mpianatra no manandanja indrindra. Andriamanitra anampy atsika mba atonga atsika ahita ny voninahitra zany asa omena atsika izany. Toy ny ao amin'ny pejy 720 ihany dia hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra izy ireo amin'ny asa famonjam-panahy. Mpiara-miasa amin'ny mpanjaka ny lanitra. Zany no asa ambony indrindra. Ny fahatelo dia ny hoe fijoroana vavolombelona. Mitovitovy amin'ilay teo aloha ihany izy io. Fa hoy ny fanambarana hoe ny fijoroana vavolombelona sy ny fitoriana filazantsara dia tsara indrindra rehefa manaraka ny fomba fiasan'i Kristy ka mahatratra ny maha olona manontolo. Mila manaraka ny fomba fiasan'i Kristy. Zava-dehibe io satria efa nisy fotoana hoe 3 volana ray manontolo
ny lesony sekoly sabata dia nifototra tamin'ny hoe manaraka ny fomba fiasan'ny Kristy. Ao amin'ny tanamasoandro ny fahasalamana pejy 7 dia zao no anehoany an'le fomba fiasan'ny Kristy. Ny fomba fiasan'ny Kristy ihany no an'le fahombiazana ahatrarana ny vahoaka. Ny fangaro tamin'ny olona ny mpamonjy toy ny anankiray zay nitady ny ahasoa azy ireo. Ny fangaro tamin'ny olona Jesosy naseho ny azy ny fangoram-polo, nanompo teo amin'izay nilain'izy ireo izy ka nahazo ny fitokisany. Rehefa zay dia nibaiko azy izy hoe manara ah. Zay le fomba fiasan'ny Kristy ka raha te aomby isika dia tsy maintsy manaraka an'izay fomba fiasan'ny Kristy zay. Iverena sika kelikely izy dia ny hoe voalohany dia ny hoe ny fangaro tamin'ny olona ny mpamonjy ary nitady zay ahasoa azy. Avy eo naseho ny azy ny fangoram-pony, nanompo teo amin'izay nilain'izy ireo izy ka nahazo ny fitokisany. Zay izy vao nibaiko azy hoe manara fomba fiasa mahomby izany. Ny fahaefatra amin'ity dingana afakavanao mpianatra ity dia ny fankatoavana. Hitatsika anikeo ny fankatoavan'ny Filipo ary nafinaritra izany fanandramana izany. Mampianara azy ao Mateo 20:20 ny fankatoavana dia hoe mampianara azy, mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo hoy Jesosy. Ny famantarana voalohany ny tena mpianatra dia ny fankatoavany an'i Kristy sy ny fanarahan'ny teniny ary ny fanekena azy ho tompo. Fankatoavana hoy Jesosy, raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Jaona 4:20 andininy 5:20. Ao amin'ny fankatoavana ihany dia zao no ambaran'ny dia eo Kristy lay famoahana tamin'ny 1:27 dia ao amin'ny pejy 2:70 dia hoy ny fanahy faminaniny, fankatoavana zany hoe fanompona sy fanarahana am-pitiavana no tena famantarana marina ny mahampianatra Kristy. Zany no anaovan'ny soratra masina hoe fa izao ny fitiavana an'Andriamanitra dia nitandremantsika ny didiny, araka ny voalazan'ny Jaona 1:5-7. Ny fahadimy amin'ny dingana itombona mahampianatra dia ny fitiavana ary zava-dehibe indrindra izany. Namela ohatra ho atsika Kristy, faniriny ny ampifamatotra atsika aminy sy amintsika samysika. Nambarany Kristy fa ny fifankatiavana no famantarana azo antoka ny mahampianatra. Zany mahafantarany olona rehetra fa mpianatra nareo izy raha mifankatia. Jaona 4:5-7. Ny fitiavana an'Andriamanitra no mariky ny mahampianatra satria ao amin'ny fitiavana no ahitana ny fahafenon'ireo toetra hafa rehetra mampiavaka ny mpianatra. Fitiavana mandresy pejy 2:7 paragrafy 2 dia hoy izy hoe fepetra iray ihany no nolazain'i Kristy atongavanao mpianatra sy anompony azy dia ny hoe moa tiava ianao hoy izy. Io ny toetra tena ilaina. Tatsika tsara ny nanontaniany Jesosy any Petera intelo, moa tiava ianao, moa tiava ianao. Ka lehibe indrindra zany fanana fitiavana zany ary fitiavana tokony ho hita eo amin'ny mpianatra izany. Andeha angataka izany fitiavana izany isika fa fanomezana avy amin'Andriamanitra izany. Fanomezana avy amin'Andriamanitra ny fitiavana ao amin'ny Romana 5:5. Ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra satria ny fanahy masina zay nomenantsika no nentina napidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-potsika. Fanomezana avy amin'ny fanahy masina izany ary tokony hangataka izany isika. Zany fanahy izany no amolavolany toetra atsika ho tahaka ny toetran'ny Kristy. Hitarika atsika hibanjina ny hatsarany toetra n'ilay mpamonjitsika izany. Ho tanteran'Andriamanitra ao amintsika izany. Ho feno ny fanahy isika ary ho feno ny fitiavan'Andriamanitra. Zao ny teny fikasana omenantsika eto am-pamaranana. Ao amin'ny Korintianina 2:7 andiny 7:20 sy 8:20. Ary ny tompo zany fanahy izany. Ary zay toeran'ny fanahy ny tompo no itoerany fahafahana.
fa isika rehetra kosa amin'ny tavatsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra ka ovana azo zany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ao amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. Izany toetrany Kristy hita eo amin'ny fiangonana izany no asehon'ilay anjely izay hanazava amin'ny tany amin'ny voninahiny dia ho avy ny tompontsika. Ry havana malala, ataontsika ny ezaka fitoriana filazantsara fa rehefa hita eo amintsika ny toetrany Kristy dia ho babony zany fankatiavana eo anivontsika izany. Izao tontolo izao dia tanteraka ilay voalaza Zakaria hoe anaraka anareo zahay fa fantatray fa ao aminareo Andriamanitra. Zao ny voalazany herin'ny fanandrina enonareo fanoharana azafady. Voalazany enonareo fanoharana pejy fa 770 sy 870. Fa rehefa azo jinjaina izy dia jinjainy miaraka amin'izay fa efa tonga ny fararana. Arao tsara ity vaky teny ity fo izy miandry Kristy sady maniry mafy indrindra ny ahita ny fanehoana ny toetrany eo amin'ny fiangonany. Rehefa hita tanteraka eo amin'ny vahoakany ny toetrany Kristy dia ho avy Jesosy haka azy ho fananany. Toa zavatra sarotra izany ary tsy vitantsika mierin-tenantsika izany raha mijery ny fiangonana ankehitriny isika fa ho tanterahany fanahy masina izany. Ho hita eo amiko sy eo aminao, ho hita eo amin'ny fiangonana, ho tanteraka eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra ny toetrany Kristy. Ary rehefa zany dia ho avy Jesosy akatsika ho any aminy. Mila entina ambavaka izany, tsy vitan'olombelona izany fa ny fanahy masina izay omenantsika araka ny hita teo hoe fanomezana avy amin'ny fanahy masina izany dia ho tanterahan'Andriamanitra ao amintsika izany. Mila miaraka mivavaka isika, mila mangataka izany fanahy masina izany isika, mila mangataka izany fitiavana izany isika, ko andeha hiaraka hivavaka isika. Angataka ny fanahy masina hampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao anatintsika ary dia ho hita taratra eo amiko sy eo aminao ny toetrany Kristy. Andeha hiaraka hivavaka isika sady ho famaranana an'izao fotoana izao. Hiaraka hivavaka mandoalika isika tompoko. Andriamanitra rainay io, mbola misaotra anao zahay amin'izao folakandro izao. Misaotra noho ny naneonao taminay fa ireo mpianatrao fa izay dia nanana ny kilemany tahaka anay ihany koa ary tsy avy hatrany dia tonga mpianatra izy ireo fa nisy ny fisalasalana. Ny fanahinao masina ny asa tao amin'izy ireo anefa nampitombo ny finoany, nampitoetra ny fitiavana anao Andriamanitra ray tao anatiny ka nahatonga azy ireo fitaovana mahomby teo am-pelantananao tamin'ny fizarana ny vaovao mahafaly dia ny famonjena amin'ny alalan'i Kristy. Retoko ny vahoakanao mandoalika eo anatrehany seza fiandriananao, manavaola hatrany ny fanoloran-tenanay fa tianay ny ho tonga tena mpianatra tokoa, koa ny fanahy masina ny apidina ny fitiavana ny Kristy ao anatinay. Ny fanahy masina ny ambolavola toetra mendriky ny lanitra eo aminay tsirairay avy ka tonga anay aneo ny toetrany Kristy eo am-piarabelona aminay, anaraka ny fomba fiasan'ny Kristy ka hifangaro amin'ny olona ary ianao no hiantso an'izy ireo mba ho tonga mpianatra ihany koa anaraka anao. Tompo malalo, misaotra anao zahay satria diva hifarana ny tantaran'ity tany ity ary ny vahoakanao anie dia ho fenonao ny fanahinao mba haneo an'izany toetra tsara izany eo am-piarahamonina aminay ka hatonga andreo vahoaka izay mifanerasera aminay ho anisan'ny andrain'i Kristy ho mpamonjy sy mpanafitra ny tenany. Tanterao aminay izany ary tahianay tsirairay avy ka manomboka izao ary amin'ny andro rehetra izay iany anay dia haneo amin'izao tontolo izao fa efa niaraka tamin'i Kristy sy efa nianatra taminy izahay. Misaotra raha eo amin'ny anaranao Jesosy ny angatahana izany. Amen. Herinandro ny fampakevitra.
herinandro ny fanapahan-kevitra eto amin'ny radio azis ny alahady isy 20 jolay hatramin'ny zoma 4 jolay 20 isakariva amin'ny enora. herinandro ny fanapahan-kevitra nampitondraina ny lohateny hoe kandida ny lanitra ianao. arahanao mivantana ihany keo amin'ny page facebook radio azis tana 106.4 fm. herinandro ny fanapahan-kevitra atolotry ny pastora Andria Paratso Ernest. kandida ny lanitra ianao aza diso an'izany. Fianao Jesù ni atuampuku andro amanalina mangeta etanao tuku mitady mafianao Jesù ni atuampuku fate anompoana indro fafantatraore toetrako tsy miafina minao re ny lasako tsy manaky alofana fa manjenjena antany ity mitady vonjy ity fanaiko. Si save teo avery andanitre ianao Jesù andrere olona tsy efa kely si save teo avery andanitre iriko Jesù andray aiko indro fafantatraore ny toetrako tsy miafina minao re ny lasako tsy manaky alofana fa manjenjena antany ity mitady vonjy ity fanaiko. indro fafantatraore ny toetrako tsy miafina minao re ny lasako tsy manaky alofana fa manjenjena antany ity mitady vonjy ity fanaiko. Fanaiko. 'Ity 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 '
Sandrachai wanaoni huninaisha Hallelujah naonu hisandracha humena huninaisha Yanau deso Sandrachai wanaoni huninaisha Hallelujah naonu hisandracha humena huninaisha Hallelujah naonu hisandracha humena huninaisha herinandro ny fanampahan-kevitra herinandro ny fanampahan-kevitra eto amin'ny radio azisa ny alahady 5 jolay hatramin'ny zoma 4 jolay 20 isakariva amin'ny enora herinandro ny fanampahan-kevitra nampitondraina ny lohateny hoe kandida ny lanitra ianao arahanao mivatana ihany keo amin'ny page facebook radio azistana 106.4 fm herinandro ny fanampahan-kevitra atolotry ny pastora andria paratso ernest kandida ny lanitra ianao aza diso an'izany ho an'andriamanitra ny voninahitra sy ny dera ry ava-malala zay manaraka ny fanompom-pivavahana rehetra nandritra nyity sabata ity fifaliana indray ny miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy atao tokantrano ato amin'ny toerana rehetra izay andraisantsika nyizany afatra izany a mbola miaraka eto ihany izay rahalahy mianaka ny ray aman-dreny pasteur andriam-paratina fanera miaraba pasteur miaraba pasteur Ernest ary miaraba atsika rehetra indray amin'izao takarivan'ny sabata izao fantatsika tsara zany a ny toejavatra zay natrehana nadritran'izay ataontsika hoe volana izay a mikasika ny afatra sarobidy avy amin'ny tenin'Andriamanitra nisy fifandimbiasana tao anatin'izay pasteur ianao moa zany no nitondra tamin'ity herinandro farany ity hitantsika teo zany a ny ainga tamin'ilay hoe tsy maintsy miova ny fiainanao a zay natrehantsika voalohany nandritra ny tapabolana
satria mazava tsara zany hoe mamafy atrany isika arak'izay azo atao zany ho voninahitr'Andriamanitra zany rehetrarehetra izany dia hitantsika ihany koa zany ny resaka momba ny fiainana amin'ny ankapobeny narana zava-panahy ihany koa niarana tamin'ny monsieur Faly moa zany niaraka tamintsika teto ny ireo karazana dingana rehetra zay arahany zava-maniry mba hatonga azy tena voa hitombo amin'ny zavatra rehetra dia nisy ihany koa ny fifoazam-panahy lehibe zany izay niarana tamin'ny ray aman-dreny pasteur Ratovarosoa David Olivier zany izay nandraisantsika ny fifoazana sy fahalalana zavatra maro samihafa hitantsika ihany koa ny ao anatin'ilay herinandro izay hiatrehantsika ny apokalypsia alpha sy omega moa zany izay niarana tamin'ny ray aman-dreny pasteur eto anilako eto nafinaritra ny fandraisana an' Jesosy Kristy satria tena hita hoe Kristy nasandratra be deaibe tao anatin'io manomana antsika rehetra ihany koa ny amin'izay fiavian'ny Kristy any amin'ny raolanitra zay androany moa zany no atao hoe famarana sady famidipitiana ray aman-dreny pasteur inona koa ny zavatra tsara ho fantatra mikasika aniny resaka momba ny bokyny apokalypsia Jesosy Kristy amin'ny apokalypsia moa zany dia hitantsika eo rehefa avy hoe ahoana ny tohiny zao etsika rehetra izao marina tokoa zany pasteur araka an'le tiany Jesosy Kristy zany io hoe mandehana ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra ao izy dia nanokana fotoana maromaro mihitsy tsika zany nanomboka hatramin'ilay conférence hoe tsy maintsy miova ny fiainanao miaraka amin'i Jesosy zay efa famafazana sahady ny voan'ny filazantsara manerana mihitsy zany dia namafisina le izy tamin'ny alalan'ireo conférence amin'ny endriny mahasamihafa amin'ny endriny mahasamihafa le izy endrika momba mahakasika ny fiainana andavanandro zay niarahantsika momba ny zava-maniry endrika fotsiny zany reny hitondrana an'ilay ten'Andriamanitra ary tamin'ny tenandro tia dia nandinika manokana indray tsika filazantsara miainga avy eo amin'ny bokyny apokalypsia ohatrohatran'izay zany le zavatra zay notanterantsika atao hoe mamarana azy tsika androany amin'ity sabata etya dia hiatrika zavatra hafa indray manomboka raha-pitso zay zava-dehibe le izy pasteur moa zany no anazava misimisy kokoa mahakasika an'izay fa ny amin'tinana azy dia izao lay fanambaran'i Jesosy Kristy raha ny tena marina zany raha ny tena marina ny conférence rehetra zay nataotsika nanomboka hatrany amin'ny voalohany hatrany amin'le hoe tsy maintsy miova amin'ny fiainanao dia fanambarana an Jesosy avokoa fanambarana an Jesosy daholo zany rehetrarehetra zany tsy misy afa Jesosy iray ihany no ambara sy toriana amin'ny ten'Andriamanitra ary zay indrindra lay voalaza ilay apokalypsia fanambarany Jesosy Kristy io izy zay nomen'Andriamanitra azy mba ho aseho apokalypsia voalohany ary mahafinaritra be le loha hevitra zay noraisitsika tamin'ny herinandro ity le hoe alpha sy omega zay tsy iza fa Jesosy le alpha sy omega zany hoe efa afaka amin'ny siton'asatsika hoe aike zany ny anarana iantsona Jesosy ihany koa ao amin'ny ten'Andriamanitra dia alpha sy omega anarany iantsona Jesosy satria matetika koa zany io pasteur lasa ady hevitra be mihitsy hoe inona ary ny tena iantsona Jesosy ve sa Yeshua sa sisa fa rehefa nandinika tsika ny ao amin'ny bokyny apokalypsia de mahita fomba ao izy 500 iantsona Jesosy amin'ny bokyny apokalypsia dika zay aza miasa saina sy aza mety ho voarebirebiny hoe anaransika mahakasika an Jesosy Kristy fa Jesosy no ambara tao amin'ny bokyny apokalypsia tena zava-dehibe mihitsy zay hoe alpha sy omega zay zao anankiray izy lay zanak'ondry Jesosy Kristy lay ankehitriny sy taloha ary no avy be dehibe zany hoe filazanan Jesosy daholo zany fa lesona lehibe ho antsika araka ny nambara teo zany pasteur dia zao hoe ity aty amin'ny tambajotra sy any amin'ny onjam-peo iny moa zany dia mandeha ny amin'ny rivotra rehetra eny nahita teny anankiray ato amin'ny Isaia hoe
ahoana ny faminaniny boky ny Isaia mombany hoe ampiasana eny amin'ny abakabaka sy ny rivotra eny eo amin'ny Isaia 5:7-9 Isaia 5:7-9 dia zao ny voalaza eto amin'ny anaran'i Jesosy rehefa miresaka momban'ny ny voahositr' Jehova moa zany a dia zao ozy izy hoe manateteva avy any ambony ry lanitra ary aoka ny abakabaka ampilatsaka fahamarinana aoka ny tany isokatra ary aoka ny vokatra avy amin'ireo ny famonjena ary aoka itsimoka miaraka amin'izay ny fahamarinana izao Jehova nefa natonga ny zany ny zavatra rehetra zay retsika mahagaga raha misy zavatra tena anisany mahagaga ngamba ny hoa manokana teo amin'ny tantarany hoe découverte na ny zavatra hitany zanak'olombelona dia tia resaka momba ny ainao manjery sy ny tambajotra ty hoe eny amin'ny abakabaka avy any amin'ny toerana lavitra dia mandalo eny amin'ny satellite eny dia tonga eo an-tranontsika tonga eo anaty telefona tonga eo anatin'ny radio tonga eny anatin'ny télévision mahagaga fa izao ireny rehetra reny dia efa ampiasain'Andriamanitra ampilatsaka fahamarinana ary zay mahatonga antsika manao ny aintsika tsy ho zavatra amin'ny fanambarana satria zay no azontsika atao zany a fotoana fampiasana an'izany a izao fotoana izao ka dia ampiasaintsika zany a fa efa nanambarana ny tompo fampilatsaka fahamarinana ny abakabaka ary hiparika arak'izay azo atao zany ny anjarantsika zany a dia manaparitaka an'ireny afatra rehetra izay jerentsika sy retsika ireny a amin'ny mpiray vodirindrina sy ny mpiarabelona ny lesony sekoly sabata iny koa dia manambara ny amin'ny fijoroana vavolombelona reo olona eo manodidina antsika aza menatra mihitsy mandefa ny onjam-peo a mino fa efa be dia be manao an'izany a aza menatra mihitsy mizara ny invitation na dia tsy misy avy aty aza mivantana mba olona mba manao impression kely ianao zany a dia mba alefa reny rehetrarehetra reny a mbola resantsika eo zay rehefa aveo fa mino fa efa zany ny fomba fiasantsika ato tokantrano ato ary rehefa mijery amin'ny apokalipsy 7:10 ihany koa zany hoe avy aiza moa zany manidina reo anjely ireo dia ozy izy hoe ary nahita ihany koa ozy izy teo aninona teo volanitra iza moa mahalala tokoa raha zany ny fomba fiasan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao pasteur hoe eny amin'ny lanitra eny a dia efa mandeha ny afatra tsy voatery mifankahita mivantana tonga ao atokantrano tsony ianao tsy voatery hoe andeha andondom-baravarana le lanja kitapo avy etsy seroa ianao mety tsy afaka hitondra baiboly tsony ianao mety tsy afaka hizara boky mihitsy azy satria matahotra koa ny olona raha tonga any amin'ny pelatana ny boky tanana ara-dalàna vety trakta mety efa tsy azo atao tsony ary be dia be ny tratra ny fahasarotana amin'izany fa izao hoentsika mbavaka mba ho zao mihitsy ilay hoe manidina eny avolanitra rehetra eny ny afatry ny anjely telo a ary dia fomba ihany ampiasain'Andriamanitra zany rehetra izany torinany filazantsara ka dia ndresaka momba ny boky ny apokalipsy isika teo a Jesosy Kristy a no tena nasongadina atao anatin'izay a be dia be zany ny zavatra nyresahandray aman-dreny pasteur moa ve misy zavatra mbola tsara tsindrina kely misimisy pasteur mikasika zay satria misy olona ihany koa nametraka fanontaniana tahaka ny hoe ohatra zany hoe reo olona zay hoe zay nandefina azy ve a dia atsangana indray a satria nyresaka moa fitsanganana maty a dia misy ny fitsanganana voalohany fitsanganana faharoa dia ahoana andreo le amin'ny apokalipsy 1:7 ahoana le nandefina ny Kristy mitsangana amin'le fitsanganana voalohany ve izy tsara ihany angamba ny mamaly kely an'izay pasteur ya resaka amin'izay tokoa ny apokalipsy 1:7 rehefa miteny zany Jesosy Kristy hoe indro izy avy amin'rao anao zay zary maso rehetra hita azy na dia izay nandefina azy azy dia io teny io zany dia milaza hoe reo nandefina an Jesosy dia ahita an Jesosy avy eny amin'rao ana amin'io fotoana io dia hoe ahoana ary hitsangana ve izy ireo sa ahoana dia raha tena marina Jesosy any nefa nilaza mialoha ela be mihitsy ny zavatra iseho amin'ny fotoana io satria ny Jesosy mihitsy no niteny tamin'izay fotoana zay misy tenin'Andriamanitra milaza zay moa zany pasteur fa tsy tonga atao tsaiko izy a dia nilaza tamin'ireo olona reo Jesosy tamin'ireo mpanoradalàna tamin'ireo olona zay nino mity nikomy aona zany zay nihevitra ny amono anazy dia niteny tamin'izy ireo Jesosy hoe ho hitanareo izy ny zanak'olona ho avy eny amin'rao lanitra ho hitanareo ny zanak'olona ho avy eny amin'rao lanitra rehefa nantany reo olona reo raha ianao marina Kristy ianao ve ny tena Kristy sisisa tena marina Jesosy hoe ho hitanareo ny zanak'olona ho avy eny amin'rao lanitra dika zay efa tamin'izany Jesosy zany dia efa niteny tamin'ireo olareo fa ahita ny zanak'olona izy ho avy eny amin'rao lanitra
de zay le voalazan'le apokalipsy hoe na dia reo zay nandefina azy azy dika zay pasteur dia reo olona reo zany dia hitsangana izy ireo raha ny tena marina hitsangana mba hatanteraka n'lay teny jesosy mba hatanteraka le teny zay n'olona zany jesosy dia hitsangana izy ireo kanefa azadiny any ko fa ny fahamarinana voalazan'ny ten'andriamanitra de mazava tsara le apokalipsy toko fa 7:10 andeha fa 3:10 de hoe sambatra zay maty ao amin'ny tompo de amafisin'lay tesaloniana voalohany toko fa 4 zay ny 5 manomboka 5:10 fa rehefa maneno tropetra aozy izy de zay maty ao amin'ny tompo no mitsangana dikan'zay tsy misy olona hafa mitsangana zany amin'ny fiaviany jesosy afa-tsy ireo ihany ny maty ao amin'ny tompo sy ireo le voalazany jesosy ireo de zay le fitsanganana voalohany zay voalaza le apokalipsy toko fa 20 andiny fa 9 mahafinaritra be le izy de manazava le apokalipsy toko fa 20 andiny fa 9 de hoe sambatra zay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany dikan'zay mbola misy ny fitsanganana faro de mazava ho azy fa izay ireo zay mandray anjara ny fitsanganana manana anjara ny fitsanganana faharoa dia izay tsy nanana anjara ny fitsanganana voalohany de tsy nafareo ratsy fanahy rehetrarehetra ny fitsanganana voalohany de ireo zay maty ao amin'ny tompo dikan'zay fitsanganana faharoa de ireo zay maty tsy ao amin'ny tompo zay le izy de azadiny fa na hitsangana izy ireo fa ho faty indray izy ireo ho faty indray izy ireo dia ahoana le fomba hafatesana de le apokalipsy toko fa 20 ihany no manazava zay pasteur de le famivakina moa zany nandritra ny herinandro de leo amin'ny andininy fa 7 ka hatramin'ny fa 7 de ozy izy hoe ary rehefa tapotra ny arivo-taona de hovany satana ka ho afaka amin'ny tranomaizina ny toerany ka ivoaka mitaka amin'ny firenena eny amin'ny vazatany efatra dia goga sy magoga mba hanangona azo amin'ny ady tahaka fasika ny rahamasina nisany ary niakatra namaky ny afo izy de nandidina ny tobony olona masina sy ny tanàna malala ary nisy afo izy izy avy any an-danitra ka nandany azy de manazava izy ao amin'ny andininy fa 4:10 amin'ny andiny fa 4:10 tsy manina vakitsika eo amin'ny andiny fa 3:10 tsy manina ary ny raha masina namoaka ny maty tao anatiny misy zany nitsangana tao maty ary ny fahafatesany sy ny fiainatsita namoaka ny maty tao aminy dia samy notsaray naraka ny asany izy ary ny fiainatsita ary ny fahafatesany sy ny fiainatsita dia natsipy tana amin'ny fary hafa natsipy tana amin'ny fary hafa de ozy izy inona ny ilazany an'izay izany no fahafatesana faharoa dia ny fary hafa zay zany le fahafatesana faharoa ny fary hafa zany hoe hitsanganareo ratsy fanahy rehetrarehetra fa ho faty izy amin'ny alalan'lay afo hidina avy any an-danitra dia zay ny fahafatesana faharoa eny ary hitatsika eto zany hoe misy zavatra anankiray ko tonga ao an-tsaina am'izay hoe ny fiaviany Kristy zany efa tonga voalohany aloha izy le teraka tany an-tranomby de niaina ny asa tamintsika dia tonga fanondroany izy lay aveny amin'ny raony lanitra mbola tsy midina eto akory fa isika no akarina ary rehefa aveo miaraka amin'ny Jerosalema vaovao sy ny vovonjy manontolo am'izay fotoana zay zany midina eto amin'ny tany izy reo zany lay hoe tena misy etape daholo voalaza ao tena marina zany ny zavatra inotsika tsy zavatra mampisalasalanao na de kely akory azy mety ny fahalalana sy ny fahatakarana ny amin'ny soratra masina ny mbola voafetra ihany fa arak'izay voambarina soratra masina de tsisy azo idovirana ny zavatra rehetra zay nresantsika momba ny zany tenin'Andriamanitra izany ary zay no mahatonga atsika hoe tao anatin'izay atao hoe ray volana karangidina zay zany dia nresaka momba ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra isika na manatevina ny fahalalana misy ihany koa zany tena hoe zavatra vaovao mihitsy
raha sitrapon'andriamanitra zany ny satria efa niresaka momba ny hoe apokalipsy fotsiny isika sy ny Jesosy Kristy ao anatin'izay tamin'itya dia raha ohatra ka mbola mitoy ny fotoana tahakan'izao dia tena Daniel fotsiny ray no ataontsika amin'ny any amin'ny volana oktobra na ohatran'izany any dia fa eto zany aloha dia iresaka manokana isika hoe inona indray ny zavatra iseho satria hiditra ao anatin'ny atao hoe herinandro ny fanapahan-kevitra zany tsika amin'ity herinandro ity mandritra n'ity herinandro ity zany dia hiatrika an'izay fotoana manokana izay isika mino sy manantena zany mety misy olona any efa mangetaeta mihitsy hoe izahay efa tena miroso izahay mbola te hianatra efa nisy zavatra tao raha kilasy mibatisa angamba no anontaniana dia efa feno loatra pasteur tsy hoe feno loatra moa zany fa tena ampy tsara mihitsy renrehetra reny raha tsy hoe enao mihitsy angamba misy problème rehefa niresaka tamin'ny pastora na ny olona dia zavatra hafa indray zay mbola vao hiampy an'ity herinandro ity ka ao aorianan'ity herinandro ity zany zay rehetra efa nanaraka tsy tapaka mandray noty mahazo tsara ny zavatra rehetra dia efa afaka mandray fanapahan-kevitra ary afaka miroso amin'ny rano batisa efa eo am-pietreretana zany ny tenanay ankehitriny tsy haiko na mety ho azo resahana eo zay pasteur rehefa avy eo ahoana ny fomba mety hiatrehana raha ve ty amin'ny foibe moa zany fa hojerentsika eo zany hoe ahoana ny fomba mba hahafahan'ny olona miroso amin'ny rano batisa zany ka tsy zahatra mampisalasala ao anatin'izay fa mandritra nyity herinandro ity zany dia andinika lohahevitra manokana ny hoe kandida ny lanitra zay zany lay lohateny lehibe nyity herinandro ny fanapahan-kevitra ity kanefa mialohan'izay dia andao isika angataka hira anankiray zany ao amin'ny zareo amin'ny teknisianina dia hiverina kely eto isika rehefa avy eo.
efa natsidika to ihany pasteur ny zavatra zay ohatra atsika am'ty herinandro vaovao itya manomboka rampitso zany a zay zava-dehibe satria tena mifandray ary mifampitohy ny amin'ny fanambarana avy am' Jesosy zay noraisintsika nandritra ny herinandro mahakasika an'le bokyny apokalipsy satria raha somary tsaivina kely izy pasteur dia miresaka momba an'lay ady fanaovany zanak'ondry sy ny dragony isika tao anatin'ny bokyny apokalipsy ary aitsika tsara ny zavatra niseho dia misy teny anankiray zay ovakiko amin'ny Matthieu 12:7 de zao le volaza ny ten'Andriamanitra Matthieu 12:7 de ozy izy Jesosy ozy izy izay tsy momba ho Jesosy izay tsy momba de manohitra ary izay tsy miara-mamory amiko de manahaka io zany Jerosary fa io zany tena manamafy lay ady hoe izay tsy momba an' Jesosy de manohitra azy de tsy na fa momba an'ilay dragona any ianao na ianao zany momba an' Jesosy na tsy momba an' Jesosy de am'ty herinandro tia hiditra itsika pasteur am'le hoe herinandro ny fanapaha-kevitra satria nahoana satria efa nambara tamitsika Jesosy Kristy efa naseho Jesosy Kristy de mila mandray fanapaha-kevitra ianao na ianao omba an' Jesosy na ianao manohitra azy de za mino pasteur fa ity herinandro zay odiavintsika ty manomboka rapitso tena zava-dehibe zany izy io ary tena mety anova ny fiainan'ny olona tsiraray avy mihitsy zany io herinandro zay odiavintsika ohatrohatra nahoana zany le zavatra iseho pasteur amin'ny ty herinandro ty zay indrindra le izy hoe amin'ny zavatra rehetra zay atao moa zany de Kristy foana no asandratra tsy voatery ampiorory foana ny bokyny apokalipsy araka mivoalaza teo fa tena mifeno an' Jesosy Kristy ary zay indrindra lay antsonan'le hoe mila mino an' Jesosy Kristy raha mino an' Jesosy ianao izy ny bokyny Romanina de azo de vonjena ato ihany koa atao amin'ny asan'ny apôstôly le pasteur asan'ny apôstôly toko 2:7 rehefa miresaka am'ilay mpiandro fonja izy roa Paul sy Silas zany eo amin'ny andininy fa 2:3 dia zao ny voalaza eto asan'ny apôstôly toko 2:7 fa 2:3 de hoy izy roa minoan' Jesosy tompo de ho vonjena ianao sy ny ankonanao noho izany ny zavatra rehetra zay resantsika de momba ny Kristy finonan' Jesosy Kristy rehefa mino an' Jesosy de ny toko sy andininy tena mitovy amin'io ihany koa hoe zay mino sy atao batisa no vonjena zay zany mahatonga nyty resaky ty hoe tena fandraisana fanapaha-kevitra zao ry havana raha mbola misalasala ianao ny amin'ny zavatra tokony atao fanapaha-kevitra naranan'Andriamanitra dia zay anjaranao manokana fa ity herinandro ty zany raha mbola misy fofonaina raha mbola velonaina koa de ndao anao fanapaha-kevitra ho an'ny Kristy ary zay ny mahatonga antsika hoe ao anatin'ny sikla rehetra zay napetraka zany ao anatin'ilay tsingeriny asa fitonany filazantsara de misy ty herinandro fanapaha-kevitra itya zay rehetra mbola misalasala zany hoe inona ary ny mbola mampisalasala an'ilay olona satria raha nijery ny toe-javatra rehetra isika de efa tena reraka ny fotsika sy ny sofintsika ny saitsika hoe efa tsy hitantsony zay asiana ny tongotra zany zao ianao tsy maintsy mandeha miantsena ianao tsy maintsy misy zavatra ihany voana ny tranona de masika aza ny fanentanana rehetra hoe aza voaka ny trano ary dia miabetsaka ny romanalina ny faty olona etseroa vokatra n'izao arety mandringana izao zao ny fotoana anapahana hevitra ho an'ny Kristy antso ho an'ny tsiralay avy zany ary zay ny mahatonga antsika hoe minoan' Jesosy Kristy dia aoka hanapa-kevitra ary ity lay toy nyty afatra zay eto amin'ny asan'ny apôstôly ty mantsy de zao hoe rehefa nanino an' Jesosy ry zareo tonga de nandray fanapaha-kevitra tamin'iny alina iny ihany zany hoe tsy niandro hoe andraso aloha afaka ray volana afaka andraso aloha iandriandry kely fa ary madama mbola tsy vonona raha miseny mbola ny ankizy mbola de ankinina amin'ny olona ny famonjenanao zay ny mahatonga antsika iresaka hoe raha misy farisendahatra sy fanapaha-kevitra ao aminao am'ty herinandro ty re andao isika hiaraka hiditra ao anatin'izany ka mandritra n'io herinandro io zany dia lay hoe candidat lanitra ny olona anankiray moa zany dia ohatrany hoe teny frantsay no agasiny le candidat hoe tena olona hiatrika mihitsy zany ny famonjena ary olona efa azo
ny atao hoe candidat zany a rehefa ao anatin'ny fifidianana de mety ho lany ianao mety tsy ho lany fa ianao no candidat zany ary ohatr'izay ihany koa hoe efa anaty liste efa ao anaty liste ianao zany anjaranao sisa no atonga hoe ianao ve ho tafiditra sa tsy ho tafiditra zay no atao hoe candidat ho lany ve ianao sa tsy ho lany fa anisany atonga anao eo amin'ilay candidat ny lanitra dia io lay hoe zay minisy atao batisa no vonjena lay firosoana amin'izay dingana misimisy kokoa zay de enao ndray zany rehefa avy eo a rehefa tafiditra ao anatin'ny liste ny voavonjy rehetra ianao de zay le mahatonga ny any amin'ny Matthieu milaza manao hoe zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena fa enao aloha efa candidat lanitra efa voasoratra ny an-danitra ny anaranao zay no mahatonga antsika hoe iresaka an'izay mandritra ny herinandro ity ka mba hahatonga anao candidat lanitra zany dia ho amafisitsika misimisy kokoa aloha hoe tsy maintsy mandray tsara ny teny le olona ary mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra dia iverina kely eo zany lesona momba ny tenin'Andriamanitra sy ny tombontsoa momba an'izay anome avango kely zany androany hoe inona ny zavatra resantsika manomboka amin'ny andro voalohany de zay zany lay hoe tsy maintsy mivelona sy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra ahoana ny fomba tena andraisanao amin'ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra raha vao tsy mitoetra ao anatin'le olona anankiray na de ventesina isan'andro aza dia tsy ho lasa fiainana mihitsy le izy ka fahazarana sy toetra zany no mivadika lasa fiainanao le izy tokony ho style de vie ny olona anankiray ihany koa zany tsy mifinanana sakafo ara-pahasalamana ihany no lasa hoe fiainana fa eo ihany koa ny tenin'Andriamanitra de iresaka ihany koa zany ao anatin'ny hoe fantatro zay inoko mandritra ny 2 andro iresaka zay foana ao anatin'io fantatro zay inoko io zany de misy amin'ny teny anglisy moa le somary moramora kokoa le ny atadiavana azy zany misy s anaky 7 zay anakenina zafady ny fizarana voalohany zany de iresaka an'ireo s anaky 3 de ny faharoa zany de iresaka s anaky 3 zay ny hoe tena andro ny finoana ary tokony voafehan'ny olona mihitsy sy ireo zavatra anakenina reo mety azonao hitarina le izy fa mifitiniko ao anatin'ireo zavatra anakenina eo zany ahitantsika ny hoe on'le s voalohany second coming na hoe fiavian'ny Kristy fanondroany ho amafisina ny sanctuary na ny fitoerana masina hojerentsika eo ihany koa ny hoe stewardship ny fitantanam-piainana sy ny famerenana zay tokony an'Andriamanitra de ny s anaky 3 ambiny zany de iresaka momban'ny misy ny atao sadaf ny sabata iresaka ihany koa ny spirit of prophecy zany ny fanahy faminaniana zay tena afantarana fiangonana farany dia ho resahana zany reo zavatra rehetrarehetra reo mandritra ny ao anatin'ilay lohateny anankiroa de rehefa avy eo zany dia misy ndray ny hoe tsy maintsy manao safidy mialohany andraisanao fanapaha-kevitra basy de misy zavatra maromaro pasteur zay tokony ho fantatry ny rehetra hoe reto ary ny zavatra tsy maintsy ho safidinao de hijery misy zavatra parallèle anankiroa foana zany hoe ianao ve vary sa ianao tsy parifary ianao ve ondry sa ianao osy ianao ve fiangonan'Andriamanitra sa fiangonana manahoana ianao ve misy zavatra anankiroa foana zany tsy maintsy ametrahan'ny olona ny tongony mba ahafahany manao safidy misy zavatra velarina mihitsy zany eo ary Andriamanitra mihitsy aza no miteny manao hoe efa naseho anao izy ny inona teo ny ry zanak'olo efa naseho anao daholo hoe izao ny fahafatesana ity ny fiainana fa za manoro hevitra ny hoe fidio ny fiainana naoka hifidin'ny fiainana isika ary zay no hoe raha vao tsy misy zavatra hisafidianana mantsy de manjary tsy hita ihany koa ny anisan'ny hoe tena olombelona vorosaina tsara tsika ny fahafahana misafidy de misafidy ny zavatra izay mitranga eo zany isika hoe inona no safidina rehefa hitatsika zany hoe hito ny safidy de mandray eo zany tsika vao mandray décision hoe reto ny zavatra tsy maintsy anapahanao hevitra de mila manapa-kevitra am'izay ianao zany any amin'ny alaka misy any isika zany de resaka an'izay hoe inona ary ny tena fanapaha-kevitra zay raisinao manoloana ny reto zavatra zay tsy maintsy hisafidianana reto de misy fanapaha-kevitra tsy maintsy raisina zany ao anatiny ho eto ambavaka fa satana zany de tsy faly mihitsy hoe ianao andray fanapaha-kevitra ary zay na tonga an'lay hoe fahavoazana lehibe tamin'ny toriteny anisan'ny tadidiko zay tamin'ny maraina hoe fahavoazana lehibe mihitsy ny fialan'ny olona anankiray avy eo amin'ny kianjan'ny satana sy ny firongony nakaty amin'ny mpanompon'Andriamanitra tahaka ny Saul zany de tena faty antoka be mihitsy ka manomboka zao zany de ho maty antoka ny devoly satria ianao lasa any amin'ny kianjan'Andriamanitra ary lasa candidat ny lanitra ianao de tsy mbola nisy faty antoka ohatran'izay zany hoe ataovy maty antoka mihitsy ny fahavalo fa ianao de hitory ny filazantsara ampiasain'Andriamanitra fa ho lasa candidat ny lanitra ianao am'izay fotoana izay any amin'ny farany zany tsika de hoe raiso am'izay ny fanjakan'Andriamanitra midiro ny fanjakan'Andriamanitra de iresaka be de be ny toritenin' Jesosy sy ny fampianarana mikasika an'ity fanjakan'Andriamanitra ity na fanoharana io na hoe
manahoana moa zany fanjakan'Andriamanitra zany raha tsy resaka fotsiny aho hoe ny olona makany amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ateraky ny rano sy ny fanahy zay vao mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra dia rombana ary ny mpandrombaka azy dia makazy ankely ka eo zany no anisany hoe move anao mpandrombaka ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fomba malemilemy malozidozitra sa tena hoe miaraka amin'ny ozam-panahy rehetra ny fandrombana zany fanjakan'Andriamanitra izay zany le hoe tafiditra tanteraka ianao zany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny raha sitrapon'Andriamanitra zany dia isy pasteur ny hoe ahoana no ahafahany rehetra mba miroso anatin'ny rano batisa ao anatin'ny herinandro. Ny batisa zany tompoko dia azo atao foana amin'ny fotoana rehetra. Raha ny en'ny toloteny ihany koa isika dia tsy hoe sabata ilay tandapa sy Filipo nakao anaty rano hoe niandro sabata fa kay amin'ny fotoana rehetra mety andavanandro io na dia mety isy batisa foana zany andavanandro satria atao ahoana moa ny hijery ny olona zay resy lahatra hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra na dia manoloana an'izao toe-javatra izao. Ny fepetra rehetra no tsy maintsy arahantsika arak'izay azo atao fa raha misy olona tena mangetaeta sy resy lahatra dia tsy angamba tsy atao tsony hoe miandry eny ary fa dia miandry tapitra ny confinement dia mitoy ray volana indray dia miatapitra ny confinement mitoy roy volana indray fa hijery ny fomba rehetra isika mba hahafahan'ny olona miroso amin'ny rano batisa zany ao anatin'izay. Ka dia izao aloha no azo ambara zany androany hoe rehefa ny fampiresadresaka teo moa zany izahay dia ny hoe misy ny fomba zay ahafahana manatanteraka azy ka mino ao pasteur fa azonao resana hoe ahoana ny mety fomba hiatrehantsika ny olona hoe batisa ny olona zay resy lahatra sy tapa-kevitra io. Marina tokoa zay pasteur raha jerevantsika ny baiboly moa zany ny zavatra seho ao amin'ny baiboly dia misy fahamarinana betsaka voalaza eo mahakasika amin'ny batisa raha ny tena marina ny batisa ao amin'ny baiboly dia tamin'ny fotoana rehetra nanatanterana azy eny fa na dia tamin'ny Jesosy azy batisan'i Jesosy batisan'ireo mpianatra ireo batisa le voalaza ny asan'ny apôstôly toko faha 10 tao anaty fonjany Paul sy Silasy eny tao anaty fonjany dia ireo mpiambinareo tao anaty tao no resy lahatra tao izy nino dia nanapa-kevitra atao batisa tamin'iny alina iny dia natao batisa. Dia ohatran' zany koa le tandapa le voalaza teo zany le izy ka zao zany le izy hoe iroso amin'ny herinandro fanapahan-kevitra isika mety misy tsy hoe mety moa zany fa noho ny fiasa amin'ny fanahy masina dia resy lahatra ianao ny anaraka an' Jesosy, resy lahatra ianao ny hiandany amin'i Jesosy ary resy lahatra ianao mba ho lany any amin'ny candidat lanitra mba ho lany ianao fa tsy anaty lista fotsy fa ho lany mihitsy dia tapa-kevitra ianao zany haneo an'izay ino misy zay faresen-dahatra anao zay sy le fanekenao an' Jesosy zay teaneo an'izay pabe maso ianao amin'ny alalany batisa dia ny atao zany voalohany indrindra dia ny manatona ny pastora ny fiangonana zay mety akaiky anao zany dia mampafantatra ny fanapahan-kevitrao amin'ny pastora ampahafantarinao amin'ny pastora zany le fanapahan-kevitrao. Dia rehefa vita zay dia ireo pastora ireo indray zany no mifandray ny aty amin'ny foibe ny amin'ny fomba hanatanterahana le batisa hoe ahoana ny fomba hanatanterahana an'ilay batisa ny olona zay tapa-kevitra dia ny avy aty amin'ny foibe zany no manome ny taridalana rehetra ny amin'ny fanatanterahana an'ilay batisa. Zay zany no apetraky nanaovantsika anazy. Mazava ho azy zany fa reo zay resy lahatra rehetra tena hoe iroso satria mety efa ela loatra tsy fantatra hoe ihany koa zay fisehony ampitso hoe anahoana ianao tsisy afaka manao taratasy zany hoe za tompoko dia mbola ho velona ary tsy ho tratrany zany aretiny zany mihitsy tsisy afaka mihitsy anao taratasy mazava mikasika an'izany fa tsy fantatra ao zay avoaka ny ampitso sy ny rehefa avy eo fa raha misy fanapahan-kevitra ao anatinao ao dia aza misalasala mety misy fiangonana adventiste eo akaiky izy ny tompon'andraikitra mety lola nananao ny telefona na mifandray dia miresa aminy dia izy indray mampita ny zavatra rehetra any amin'ny pastora district araka le toromarika teo pastora zany no antenne ny aty amin'ny foibe manambara hoe misy aty aminay ka ahoana ny fomba ahafahana manatanteraka an'izay fa ezahantsika eo ambany fahasoavan'Andriamanitra zany mba ho vita batisa avokoa ireo rehetra zay resy lahatra
fa misy ny fanarahana ny fepetra sy ny toromarika rehetra zay tsy maintsy atao moa zany ao anatin'izay ary mety ho andavanandro le izy araka ny voalaza teo satria tsy misy resaka mihitsy hoe dia nyteny ilay Filipo hoe andraso aloha amin'ny sabata tsy misy an'izay zany ao fa azo atao amin'ny fotoana rehetra ny batisika de mila mivonona amin'izay ianao mety alefa direct ohatran'izao ihany koa mibatisanao mba ho hitan'ny olona rehetra zany tsy misy olana mihitsy zany mba fa tsy voatery hoatrehan'ny olona miaraka eo daholo zany zay aloha de fa azavaina tsara hoe tsy aro tonga eo fa anjaranao manokana indray zany any amin'ny toerana zay misy anao no tsy fantatro zay anaovanao ny fetinao fa am'ty zany zava-panahy izy ty ary ekina ny famonjena aoka tsy sentiment zany rehefa mandray fanapahan-kevitra indrindra ny amin'ny hoe candidat ny lanitra indraindray ma tsy mbola misy sentiment hoe andraso aloha mba ohatran'izao tsara aloha tapitra ty aleo aloha de sentiment no mibaiko atsika nefa tsy fantatrao zay avoaka ny ampitso ka de manasa atsika rehetra zany mba ho matotra tsara rehefa mandray an'izany fanapahan-kevitra izany hoe atao batisa aza miemotra ny amin'izany tsony fa efa mirimorimo zao ny tantarany zavatra rehetra ary fotoana mety ifanentana mihitsy aza mba tonga tsika rehetra ho candidat ny lanitra ka dia mety amin'ny fotoana rehetra zany isika rehefa petraka ny fandaminana de manaraka fotsiny ary io na sandaina hoe de tsy maintsy manova taxi ve ianao mandeha amin'ny toerana anankiray tsy maintsy mandeha tongotra mihitsy ianao manatona io de tahaka ny tamin'ny andro ny jaune hoe nanatona ny jaune ny olona atao batisa dia tonga de fa alefa foana zany ny batisa arak'izay azo atao zay zany mikasika an'ilay hoe herinandro ny fanapahan-kevitra zay hodiniantsika io ka ao anatin'io zany dia efa fantatsika moa hoe mandeha direct le izy ary eo no hoe mba hafahany rehetra mandre le tamin'ny conférence nataontsika voalohany zany de nisy ny invitation maro zay nozaraina tany amin'ny olona tany fa mitindray mitoraka ity zany mino fa tsy mba hahafaty antoka anao hoe mba manao efa mipetraka ho an'izay misy Facebook moa zany de azo téléchargena le sary de mba afaka manao impression na invitation isika any de mba zarazaraina amin'ny olona ilay izy hoe misy an'ity zay iseho zany ao anatin'ny Facebook amin'ny radio indrindraindrindra fotoana mety izao ampiasana nyreny ny radio carte ny zay radio mety ananatsika ihany koa ahafahan'ny olona miaino ny onjapeo satria io zany ny fomba moyen zay ahafahantsika manaparitaka ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra atreto aloha de manararoatra zany tsika ny fotoana mety ahafahana manatanteraka an'izay satria mety hoe tsy afaka anangona olona isika amin'ny toerana anankiray ahafahana manao an'izany fa za mino fa omeny fanahy masina anao ny tsilosaina sy ny fahendrena rehetra ahafahana manatanteraka ny fitoriana filazantsara na de ao anatiny zao toe-javatra izao ary ka dia zay zany ny zavatra zay hoatrehantsika manomboka rampitso de manatena zany fa iara miasa tahaka an'izay fa nataontsika tamin'ireny fifoazam-panahy sy ny conférence sy ny momba ny apocalypse sy ny sisa reny de mbola hitohy hatrany isika raha sitrapon'Andriamanitra moa zany ka mbola ohatr'izao foana ny toe-javatra de miezaka mba hisy zavatra tahaka ny tony foana isam-bolana mba ahafahany rehetra tafiditra ao anatin'izany hoe mahalala ny fahamarinana sy ny famonjena izany aza menatra isika fa zarao amin'izay namana sy tapaka fianakaviana ny afatra ny fitoriana filazantsara zay arahantsika isan'andro eto mba ho tanteraka le hoe lasa vavolombelona ianao ao Jerosalema Jody Samaria eny hatramin'ny farany tany zao ane tena hoe international mihitsy ny zavatra rehetra sy miparika any amin'ny tambajotra rehetra any de inona zany fa anova fon'ny olona izay mahazo teny malagasy moa indrindraindrindra zany satria amin'ny fiteny pirenena no anatanterahana an'izay zay ngamba pasteur no azo resadresahana aloha fa mety misy ihany ny fifanentanana zay atao mikasika an'izay hoe fitoriana filazantsara zay antom-pisitsika indrindraindrindra dia zava-dehibe zany zay ary mbola misy zavatra tianao amafisina kely ve akoatran'izay eny ary pasteur mazava tsara le izy mahafinaritra le fiasan'Andriamanitra satria ny resaka nianatra ny apocalypse isika teo de mitohy am'le herinandro fanapahan-kevitra semaine de décision de le loha hevitra lehibe zay niraisina de hoe candidat lanitra ianao de tena mifandray mihitsy le izy pasteur tam'ilay momba le apocalypse teo de tsina fa le fanasana fampakaram-badiny zanak'ondry atsony ianao zany candidat ho any am'le fampakaram-badiny zanak'ondry zay le izy hoe candidat lanitra ianao zany
efa ao anaty liste ny invité zay ny le fanasana fampakarambady izana koa ndre efa ao anaty liste ny invité anao fa azadino hoe marina hoe anaty liste ny invité anao fa ho tonga ve anao sa tsy ho tonga ao ho tafiditra ao am'le fampakarambady ho anao sa tsy ho tafiditra fa ianao dia anisany invité ao anaty am'le fampakarambady zay le hoe candidat lanitra dia mahafinaritra be l izy de mampahirantsika zany ary tena mbola manetana atsika hanaraka indray izany famelabelanana ny ten'andriamanitra zany manomboka raha mpitso eto ihany koa pasteur tiako ny manamafy hoe efa tena raha ny fiangonana adventiste maneran-tany zany zao dia efa miroso am'lay fitoriana filazantsara misandraka amin'ny fomba rehetra indrindra fa am'ireo olona zay ataontsika hoe ohatrany hoe ailiky ny fiarahamonina somary miataka dia nisy ivrimbe zany zao zay natao manerana zao tontolo zao am'lay atao hoe APM le Adventist Possible Ministry izy io zany dia hoe zay rehetra zay possibilité afahana mitoro filazantsara zany misy groupen'olona enina fito mihitsy aza zany ohatra hoe tahaka ny hoe manano tena rehetra ny jamba ny mona sy ny marenina ny ireo zay clémaina na manana fahasarotana amin'ny arabatana ireo ankizy zay ataontsika hoe marefo sy kamboty efa mijamba efa ndresako teo zay efa miroso am'zany mihitsy zany zao tsika ary dia nisy moa zany ny vidéoconférence zay nanaovana fivorimbe ary tafiditra tao anatin'izay isika ty amin'ny union ny fédération ihany koa nanaraka ny fampianarana fiofanana moa zany marimarina kokoa nisy atelier mihitsy zay natao ary eto zany mba ahafahantsika manatanteraka an'izay eto anivon'ny fédération dia isy zany ny toromarika izay omena fa ireo olona zay ataontsika hoe manana fanomezam-pahasoavana satria tsy afaka miandry tsony zany zao zavatra hetra confinement ve de tsy afaka anao inina fa nany foibe maneran-tany zao hoe na de ao anatin'izao azy reto ny asa tsy afaka miandry ka izao zany zao karazana ohatrany hoe recrutement na olona zay afaka manana fanomezam-pahasoavana mampahery ohatra hoe iza tompoko dia ao anatin'lay satria be de be manano tena sy ny anina dia afaka miresaka amin'ny tenanay zany izy hoe za dia mba te hiditra ao anatin'io groupe io ary isy moa zany ny toromarika ahoana ny fomba mba ahafahana mifampahery de miditra ao anatin'izay daholo ohatra hoe manano tena rehetra sy ny sisa mety misy eny amin'ny fiarahamonina eny mety ny sasany ray manana fanomezam-pahasoavana mety tsy fantatra mihitsy izy ireo nefa manana zany fanomezam-pahasoavana zany amin'ny teny tanana sy ny sisa fa nao zao zavatra ataonay sy pasteur zao aza zany de azo atao no hoe enao le boribory kely eto amin'ny écran eto lay mpandika teny iny zany de mety ny conférence ihany koa zany raha sitrapon'Andriamanitra dia misy moa pastora zay mpiara-miasa zany efa nyteny hoe asina nianatra ny amin'io mihitsy dia mety ho asina ihany koa zany ny conférence mba ahafahana manaparitaka an'izany dia mety misy ihany koa manana fanomezam-pahasoavana zako any amin'ny resaka fampianarana ny jamba sy ny sisa fa te hitoro filazantsara tena miresaha mihitsy tompoko misokatra be zany tsika hoe inona ny fanomezam-pahasoavana nananao amin'ireo lay voalaza reo de ndao tsika hiara-miasa hifandray de ho atao zany arak'izay azo atao hoe ahoana eto amin'ny fédération aloha zay fa mino fa mety isy toromarika ihany nomeny union hoe ahoana ny fomba anaovana azy fa somary mandeha melo kely ao am'izay fanambarana zay hoe raha misy hoe zako manana an'izay fanomezam-pahasoavana zay azonao tsidiana lay pejiny départementan'ny asa fitoriana sy ny sekoly sabata ary ny service communautaire ny fédération zany de omeko anao ao le lista hoe reto zany le ilana olona de afaka miresaka ao isika hoe inona no mety mba ahafahana mampitombo sy manaparika ny filazantsara eny amin'ireny olona zay atao hoe somary miataka kely ny fiarahamonina sasany mety hoe ao anatin'le tontolo hoe misy fahasembanana ara-batana izy de tsy maninona mihitsy zany fa anisan'ny zavatra lehibe zay hitoriana ny filazantsara koa reny mety tsy mandray anjara tsara izy ireo mety de ahoana ny fomba hampandraisana azy anjara ny fiangonana sy atonga ny asan'Andriamanitra tena mandeka eo zany no hoe efa mivelatra amin'ny sehatra maro samihafa ty fitoriana ny filazantsara ty fa tsy lay hoe isika izay afaka mandresy mahita ihany manana accès amin'ny zavatra rehetra no hitoriana fa ny olombelona rehetra ny firenena rehetra ary natsapan'izany foibe maneran-tany de zao izy efa resahana amintsika zao tatitra fohifohy ihany satria tsy manam-potoana isika mizatra be dehibe tokony mbola resahana momba an'izay fa dia amin'ny fotoana manaraka mbola hiverenantsika kely ihany mikasika an'io ka dia
isy moa zany ny toromarika ara-panahy vatsy ara-panahy zay hoentindray aman-dreny pasteur ihany koa ankehitriny efa mamaraparina ihany koa isika ny fiarahana am'ty folakandro ity eny ary pasteur inona ny zavatra azo resana momban'izay eny ary ndaotsika handray afatra foy avy amin'ny ten'andriamanitra maranantsika ny fotoana amin'ity sabata ity teny eo amin'ny korintiana faharoa toko 5:7 no vakitsika teny zay efa noraitsika izy io nandritran'ny herinandro zay nandiny atsika amin'ny bokyny apokalipsy raha miteny jesosy any amin'ny apokalipsy toko 1:20 andihy 5 de miteny jesosy hoe indro avozoko ny zavatra rehetra dia mifandray am'izay lay teny am'le korintiana faharoa toko 5:7 de le teny manao hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy de olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao izy indreo efa tonga vaovao jesosy milaza fa hanavao ny zavatra rehetra dikan'izany enao koa izao isika mila avaozinainkiotsika raha hanavao ny zavatra rehetra jesosy ny olona ihany koa tafetitra anatin'izany de zay le mahatonga le tena am'le korintiana hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy de olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha ny fantanina tena lehibe mipetraka zany pasteur de hoe ahoana le hoe ao amin'ny Kristy ahoana ny ao amin'ny Kristy ahoana ny fisehoan'zany eo amin'ny fiainantsiraray avy voalohany amin'ny Romana toko 9 de milaza izy Romana toko 9 de ozy izy ny ten'andriamanitra hoe ary am'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy ianao zany rehefa tsy ao amin'ny Kristy de meloko ianao accusé meloko ianao rehefa tsy ao amin'ny Kristy fa ianao rehefa ao amin'ny Kristy de tsisy fanamelohana mahafinaritra be ny zany sary zany rehefa ao amin'ny Kristy ianao de tsisy fanamelohana ary tsy zany manameloka satana manameloka satana ane le mpiapange zay lo volazany ten'andriamanitra satana no miapanga de ianao rehefa tsy ao amin'ny Kristy de voeloko ianao fa rehefa ao amin'ny Kristy dia tsisy fanamelohana ahoana no fomba anehotsika zany ndao pasteur atsika anao ino sy fanehoana kely an'izay zany illustration anehotsika anazy de ohatroatra zao le izy Jesosy Kristy dia asehon'ity baiboly ty filazantsara de za zany isika zany asehon'ity taratasy ty de isika dia feno fahotana jereo taratasy feno soratra mangalatra mijangajanga namon'olona mandaigny tsy mitandrina sabaty sisy feno fahotantsika tahaka an'ity taratasy feno soratra ty Jesosy Kristy le filazantsara asehon'ity baiboly ty de tsika zany zany zay mpanota rehefa nandre momba ny filazantsara de nanomboka voasarika anatona an' Jesosy zay le hoe Jesosy rehefa sandratra de hitona ny olona rehetra hanatona azy de rehefa naheno ny filazantsara naheno ny famarinana naheno momba an' Jesosy zay le hoe sambotra zay mamaky sy miainy ny teny ny faminany dia nanomboka ny fandray tamin' Jesosy de nanakaiky an' Jesosy de rehefa mifandray tamin' Jesosy dia resy lahatra ary tena nanaiky an' Jesosy ho mpamonjy ny tenako de niaiky ny fahotako ny bebaka hoe Jesosy hoe tena hita rehefa manakaiky an' Jesosy ny olona de tena mahita ny momba ny tenan'izy fa mpanota ary eo ihany ko izy no tena manaiky fa Jesosy ny mpamonjy rehefa mifandray am' Jesosy de zay zany zavatra am'seho de rehefa mifandray am' Jesosy ako de nanaiky an' Jesosy ho mpamonjy ny tenako de ina zavatra am'seho
raisin'i jesosy raisin'i jesosy ao aminy de rehefa raisin'i jesosy eo aminy de ohatran'iny le zavatra am'seo za le mpanota lasa ao am' jesosy miafinao am' kristy voray eo am' jesosy de iza zany no miseho jesosy jesosy no miseho za zany am'izay fotoan'zay le mpanota tsy hita intsony tsy hita intsony jesosy no miseho de andriamanitra zany rehefa mijery ka hitsara izy satria tsy maintsy ho tsarain'andriamanitra ne tsika e de rehefa mijery andriamanitra ka mandalo fitsarana ako de jesosy no hitany jesosy no hitany satria za ao am' jesosy de jesosy no hitany de ny fahamarinany jesosy no hitany ny fahatanterahany jesosy no hitany tena mahafinaritra zany afatry zany de za zany raha vao miala ao am' jesosy tonga de hita ndray io ndray fa manota io ndray sisisy raha vao miala am' jesosy de zay mahatonga jesosy miteny any am'le jaona toko 5:20 le miresaka momba ny voloboka izy de zay mahatonga jesosy milaza le teny mihitsy hoe raha misarakamika ianareo izy de tsy mahay manao na inona na inona raha vao miala ao am' jesosy misarakamika ianareo izy tsy mahay manao na inona na inona ny afatra tiako ampitaina amitsika de zao hoe le hoe ao am' jesosy tsy misy fanamelohana ao am' jesosy satria ny fahamarinany jesosy lasa fahamarinako ny famendrehan' jesosy lasa famendrehako ny fahatanterahany jesosy lasa fahatanterahako ny fahamasinany jesosy lasa fahamasinako zay le izy de ny afatra tiako ampitaina maranako azy de zao ao am' jaona voalohany toko 2:7 jaona voalohany toko 2:7 de zao mivolazany ten'andriamanitra ary tiany ko no teny zay ho ampitaina amitsika am'izao famaranana ny sabaty izao zao mivoalaza jaona voalohany toko 2:7 zao mivolazany ten'andriamanitra ary ankehitriny jelo tsara tsy hoe miandry amin'ny ho avy fa ankehitriny nozy izy ary ankehitriny anaka de ahoanao zy izy ny teny jesosy tomoera aiza zy izy ao aminy mba hananatsika fahasahina raha aniny izy 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 raha iseho izy jereo tsara mahafinaritra be le teny ankehitriny izy izy tomoera ao aminy zay le hoe ao am' jesosy tomoera ao aminy ianao mba hanananao fahasahina rehefa raha iseho jesosy ka tsy homenatra eo anatriany amin'ny fiaviana rehefa iseho izy amin'ny fiaviana de tsy homenatra ianao satria ao aminy mitoetra ao aminy ianao fa dia andriamanitra ny tahtsika rehetra ka mba tena ho tanteraka amitsika ny zany teny zany tomoera ao am' jesosy tomoera ao am' jesosy eny ary ava-malala zay ihany koa no namarana ny fotoanatsika tamin'ity folakandro ity mino aho fa azonao tsara zany ny ezaka rehetra sy ny dingana tiana tongavana ao anatin'izao le hoe voantso ianao voahiraka ianao ary olona anankiray homanina ho amin'ny famonjena mankasitraka indrindra ray aman-dreny pasteur tamin'ny fiarana ndray tamin'ity folakandro ity ny tompony omba sy tany ankonana rehetra mialohan'ny vavaka dia angataka hira anankiray avy amin'ny teknisianina isika ary dia hivavaka ndray aman-dreny pasteur ho famarana zao sabata izao Swagana nuna nafakanai faiza timelika nefanu fidina upianacha si ufianguna damira ilaifana inomiasa wampu nuwa hatungana
fiasana anaikiba uirakao kani manodidinana ety itondranany azavana ilay fanainao miasawako no ahatonganay ho mpianatrao toko nanomeanay talenta mba ifanaso sy taondany afahoanao sito ilay fanainao miasawako no ahatonganay ho mpianatrao toko nanomeanay talenta mba ifanaso sy taondany afahoanao sito andeha ivavatsika maranitsika ny fotoana amin'ity sabata ity andriamanitra rainay tsara sy masandrina zay ny andanitra misaotra anao zay no ny fitahina zay nomenao anay ianao dia nitahy ny andro fafito raha nitsahatra izay tamin'izao andro sabata andro fafito izao dia nomenao fitahina misaotra indrindra tompo ary misaotra no ny teny rehetra zay nomenao anay nandritra ny sabata hiatrika herinandro vaovao izahay ary herinandro lehibe satria herinandro zay andraisana fanapaha-kevitra ny hanaraka anao ka ho kandida ny lanitra izahay ary ho tonga ny an-danitra fa tsy ho anaty lista fotsiny fa tena ho tanteraka tokoa ane zany ny tsirary avy tompo andriamanitra eo ankiny aminao izany herinandro ny fanapaha-kevitra izany ny fanahinao ane hiasa le fanahy le mpananatra ane hitarika ny tsirary avy ampiaiky ny tsirary avy ny fahamarinana de jesosy ny fahamarinana ka handraisa ny tsirary avy fanapaha-kevitra hanaraka an jesosy hanaika an jesosy kristy dia ankiny aminao anko ny anatanterana zany fanapaha-kevitra zany ny anehoany zany ampahabe maso amin'ny alalany batisa tompo mahay ny zavatra rehetra ianao dia ankiny aminao tompo ny zavatra rehetra ianao de efa tonga mba hamonjy dia mino sy mahatoky an'izany ianao fa hainao zavatra rehetra mba hahafana mamonjy ny olona rehetra ihany ko de mino sy mahatoky an'izany zay fa hainao ihany ko no manatanteraka zany fanapaha-kevitra izany amin'ny alalan'ny batisa taioaryny fiainany tsirary avy aoka mba ho ao aminao ane izay aoka mba hitoetra hao aminao mandrakarivane ny tsirary avy ary tsy voaheloka tsisy fanamelohana satria ao am' jesosy kristy ary anana fiainana satria ao am' jesosy ary hamoa be tokoa zahay araka ante jesosy hoe raha miray amika anareo dia hamoa be anareo tompo na de anatin'ny toejavatra sarotra aza dia mino an'izany teninao zany izay fa rehefa miray aminao zahay rehefa ao aminao zay jesosy dia hamobe tokoa zahay na eo amin'ny fiainanay aranofo zany ary indrindra eo amin'ny fiainanay manontolo mihitsy momba ny tsirary avy amin'ny anaran'i jesosy no anonana mivavaka amen dia mifarana treo zany ry ava malala ny fiarahantsika tamin'ity sabata ity mankasitraka nireo mpandray anjara rehetra ho an'andriamanitra rery ny voninahitra ary mankasitraka ihany koa indrindraindrindra reo teknisianina misaotra azy ireo ny amin'ny fampitana mandritra ny herinandro mila ho 7 jours sur 7 hoe toambavaka mba ho salama tsara izy ireo ary mino isika fa ilamina ihany koa ny fitaovana hoe toambavaka zany rehetra hoe toambavaka ihany koa ny pastora tsirairay avy mila vavaka ny pastora amin'ny fotoana rehetra mba ahafana mampita ny afatra ireo mpandray anjara rehetra ihany koa de mirary herinandro mafinaritra ho atsika rehetra tompoko mametraka ny veloma mandrapitafa